tsy maty manoto nosy fatany aksiely olaloviny ainatsaroy na iaravi miaraka amin'ny aksiely toko bienvenu daniel ary andro arinjaka nandray feo roberto nandrindra raha teknika sarobitsy telahy namadodosa vahatra nasaina allo allo ahoana tsara hoe ntianao patron efa taza ny lany voaka avy eo amin'ny restaurant ao ve ho azy lofo eny patron slofo mihitsy nitazako mivoaka ny resto iny ay izy rery tsy misy miaraka aminy izy rery mihitsy ka jero tsara aloha izy mihitsy ny raha fitazako azy efa atao anaty fiara bon aza mbola rehetra aloha ny jiro ny fiaran'ny laso isy atsikaritra eo maty daholo ny jiro ny fiara ka sady atao amin'ny resto eto koa anery patabe maizamaizana fa maty daholo ny jiro ny poto tsara zany ny katikaty raha nasaina hoentiko ty koa miloko mainty raha teo ka tsy misy mahakoba amin'izao andro amin'ny valora sasany alina izao oly tia fa nga moa tsy ireo jirony poto roa ery amin'ny tournant atsimo restaurant no nasaiko vinolisana ko jirony poto eo amin'ny resto nireny lazainy lafa maty tsy haiko aloha izay namono ny jiro eto ampitany resto eto fa ny ery amin'ny tournant ery no nasaiko nitiferiny dambe tamin'ny filesy tamin'ny 7 ariva teo oay sady teny efa iny akaiky ny tournant iny soloa fa avy aloha ahetsika amin'izay so dilo lery dia tsy ho hitako patron bon velomy ny fiaran'lahy dia atovy amin'ny fanaovana azy avy hatrany raha vao tafiditra amin'ny tournant mahatoky an'lary bernard ok patron andray aloha ry lery dia natanatsaka ka tsy ataoko voditra mihitsy aleo fa andeha mafy mihitsy iny fa tafiditra eo amin'ilay tournant lery ka mahatsara zavatra io fakeny efa kaiky ary hatro amin'izay ny jirony ty taby ty ampikiropaka azy ary tonga dia foako sy hosirika ao amin'izay allo nanahoana le tsisy tao vitan'ilay ihany ve le mission nampanaoviko an'isany mission accompli tsara iny patron inona ny nampanaovinao anahy ka tsy vitako aza midira tena atao papilika letsy ry bernard fa tsy misy ahina ve aloha nanaovan'isany azy fa azo antoka tsara tsy misy atahorana iny patabe ny numéro anty daby tiako efa nitapena anay ny aoriana ny andro maizina fa efa tamin'ny 7 ora latsaka sady tsy nisy olona nandalo tamin'ny fotoana nandonanay an'le tara iny isolofo moa izy teo tsy raha raha lazy anarany fa efa maty tsara ve izy ho dray tsy vitany hoe ny domoko fa tena miseko mihitsy ange marina raha isy amatarana an'le ritsony tsara le zany mahatoky an'lahy ary satria mijanona mijery ny fiara so misy raha tafelo ka efa hijanona mihitsy zay zao fa efa lavitra le toerana nanaovana mission teo ka sady tsy maintsy esorina amin'izay le sariny numéro ao sao dia misy polisy mandalo zay fa mailolona zay nitiavako an'lahy za koa brevy anao patabe fa ataovy milay ny sosomenao anay rehefa eo lesy zay aloha fa miandry anisany ty amin'ny toerana mahazatra ok pata leo amin'izay aloha hijanona dia contrôle kely an'ity daby ty so misy raha tavela ao amin'ny pneu na ao amin'ny karosery ary aza midororo reo le sirgila fa midina dia soro ny sariny numéro io dia hoeto aty io rano amin'ny tavoangy plastika io fa ohatra misy pititra tazako ty aingana lesy fa aza mety atahaka ny io sirika mipra eto ihany ngera zao no mitoy andray rery solofo fa tsy ampiray volana feny mariazytsika tena andao asahady ianao solofo dia matsahady fenao sy batateraka tsy misy alalànanao tsony ny tarehanao tsy
tsy mba azoko roana akory salofady malalako fa tena hoana reny nalainao sahady ny vatiko Andriamanitra tena tsakako ka tsakako ka re zay madame Midina so manino eto amin'ny tranopaty eto ianao mariny tsy inspektara tsy rariny zao tena tsy rariny aiza fekana noroka taloha nandehanany azy izy marimarena dia aty amin'ny tranopaty nahitako azy indray efa nozosiany tsy mataoto tamin'ny tomobila solofa akan'izao reny sairany madama mahaiza mionona fa lahatra andrasany miakandrefa mbaravarana ane zao rehetra zao inatsony koa moa ny azoko atao vadiko boribory amanomboko izao nazana solofo samefa nareny fianakaviana satria norarany sareo tsy hivady izay nefa mbola nisisika ihany sao ve ny fanambadiana rahatsotra any inspektara tena mafy zao ka mangidy tokoa zao madama nefa na dia nareny fianakaviana toy izao azy nareo dia miara-miory aminao izay polisy tsy petra-potsiny koa izay fa anao ny fanadihadiana manokana momba zao nahafatesam-badinao zao misaotra anareo ny tenako inspektara misaotra an'ireo mpanao gazety mpiara-miasa misolofo koa nampandrian'ny loza-piarako dia nafaty azy eny madame Midina mbola ao anatin'ny fahoriana moa ianao zao saingy aorian'ny fandevenana ny vadinao dia irinay polisy ny anaovana ny fanadihadiana vetrany momba ny loza nahafaty ny vadinao matongo mantsy izay tonga eto dia tia lala izay mety havana na vadindra tompoko lahy ka miala tsiny raha amin'ny fotoana toy izao izay no mangataka ny adresinao sy ny fomba rehetra azona mampiantso anao rehefa voalevina ny maty iveriko mantsy fa ho afaka hampahalalanay momba ny vadinao ianao ka hanamora ny fanadihadiana ataonay madame Midina tsy misy sinareo ny amin'izany inspektara ary vonany hanomeny adresiko sy ny lahara telefonako fa aza misalasala mampiantso ary na fandevenany fantatro tsara ny vadiko ary everiko fa adidiko izany sady mariky ny fitiavako azy ny fanampiko anareo polisy hitadiny marina misaotra madama tsoroko mantsy fa misy tarenjavatra mampiay anay amin'izao fomba nahafatesam-badinao zao ka manamora ny asanay indrindra zany fahavononanao zany ka misaotra anao zahay journaliste d'investigation solofo vadinao ary anisan'ny mpanao gazety nanampy anay tamin'ny asanay ka matoki fa tsy anao ambany zavatra an'izao toedrara zao zahay mankasitraka anareo inspektara Allô Florette ve io salama tsara gatsy ao Dominika amin'ny tsy mandray telefônina ay ao amboro indrindra izy meo azo ankehitriny izao izy ry Florette fa tena misy lako azy allô fa ahoana ary Dominika amin'ny tsy tanterahanareo ny teniko maly ahoana tsy tia lalan'izany fa ny fantatro dia tsy maintsy tanterahanareo ny teniko matoy ianao nataoko tale jeneraly hitatana an'io gazety sy radio ary teleko io dia everiko fa mahay mandray mibaiko avy aty amiko efa 2 andro no nilaza taminao fa ataovy alahionina amin'ny gazety ny filatsahako député indray amin'ity nefa mbola zavatra hafa ihany no asongadinareo an-gazety na ny tele na ny radiontsika dia samy mbola tsy niresaka ny filatsahako député akory maninona ka na dia mbola amin'ny herinandro aza ny metomboka ny propagande dia ataovy matombo avao indray ny filatsahako vidiana ary Dominika saza tompon'ny gazety sy radio ary tele indray no angatakatony ay hoeniko eo izany raha-pitso fa dia efa miteny anao fa raha tsy ataonareo alahionina amin'ny vaovaonareo ny filatsahako député dia enao ny voalohany esoriko amin'ny toeranao mahazava angamba izay ary tsy laiko tsony ianao manao fa makafakana momba ny nahafaty ny solofo fa tsy mpanao gazetintsika iny fa andrala atoko afa mifanihana amin'ny atokoko bon izay mibaiko ka tandremo sao tsy tanterahanareo mandra-piona fa misy inona indray mampiaka-peo ny telefônina ny député Ratsimy misy inona fa tsy mifiraikirikeny Dominika amin'ny vaovao nasaiko navoaka nefa angatahany andro
tsy azoko mihitsy ny fomba fiasan'la zalahy iny ka omeo iski kely aloha radely fa tsy izay indray ianao sy dominika tsy maintsy kianina foana mivavoavoaka ny zareo raha vo mba tsy metimety aminao. ka inona mora matony lanan'ireo radio sy tele ary gazetintsika ireo raha tsy hanome avantazy ny toko misy ahy. Zao ny filatsahako député mbola tsy nataony zareo matombo avao ihany nefa efa 2 andro ano nanome baiko any Dominika amin'ny maha direkteur général azy. Raha tsy zanatra vavinao aloha izy dia efa nisoloako e. Oky tsy inao raha tsy ma fa aza manao bingo manao matso eo. Zaniko Tsy kaiko mihitsy raha ny zanatra vaviko ny roahanao eo olona mahavita tsara ny fianarany sy mahay ny asa ny Dominika. Sady ny volako ihany koa ingeny nananganana n'ireo radio sy tele ary gazety ireo fa tsy misy anao miasa na dia ariary aza. Ka nahoana ianao nandroka mpiasa ao? fa nananimbona antsika n'ireo ry Delphine na mampivady antsika sa samy maso mandidy amin'ny fananana sika ka tsy avelako hitsikera sy anankina izay tsy mety eo amin'ny orinasako izay iasanao ianao. Iza moa ny tompon'ny fanapahan-kevitra rehetra sy mifeny mpiasa ao amin'ny orinasa import export raha tsy marsona raha tsy ianao kanefa dia izao ny tompony. Zany koa dia efa mampiakatra hafanao iry mba te hilaza fotsiny ane za hoe tsy akasitrako na nalanao any Dominika amin'ny toerana. Ka mba teneno ary izy anaraka izay lazaiko ary aza tononao fa mitana anjara asa lehibe amin'ny politika toko ireo hainao manjerintsika ireo voninahitra ho anao anie izany vadina député izany hatramin'izay ary tombontsoa maro no efa azonao sy edananao raha tsy teny afa-tsy niisan'ny fiara fotsiny noho izany tsy mila ampahafantariko anao intsony angamba fa tsy maintsy lany député indray amin'ity raha tiantsika nitohizan'izany voninahitra sy tombontsoa izany. Inona ihany lezy ry Bernard ty vola takiany lamiko ty tsy efa nataoko ve izay nahafa-po anareo tamin'ny mission farany nampanaoviko anisany patabe maninona ekeko fa milay ny soso menao anay tamin'iny andro iny saingy adininao ange fa mbola menao kandra vavao indray zay rehefa vita ny ensilofo fa kandra vaovao inona koa izany nasaiko nataony lisan'izany ka zahay ane manahirana aminareo debitony tsy tsaronareo na modidinareo adiny indraindray ny zavatra gôzinareo fa lasa démagogie mahazatra fotsiny aza be sermonio le tsy fa tonga dia teneno izany nasaiko nataony lahazany fa mbola be ny ataoko tena dininao mihitsy zany fa nykôzy tamiko ianao hoe mba harao masy sady ninono zava-misy eny amin'ny toerana namonoana ny silofo so misy mahita na koa nisy vaovao tokony andraisana fepetra tokoa moa ny teny an'izany zay voatsaroako fa azafady letsy raha tsy diso dia nasaiko ny safo ny zava-misy teniko eo lana nandritra ny 3 andro hitanao zany tena nandritra ny 3 andro be zao kosa ve patron kofo vai ny hodikodina sy nykobony zava-misy teny dia tsy mba tsy pazanareo sosy kely amin'izay ao fa omeko ny sosiny lahy fa nanahoana aloha ny teny nilamina tsara taorian'ilay mission sa mampiay aza lasaina ihany aloha hoe milamina nefa ohatra misy tsy matiko lolo ihany fa ahoana le ty ka misy pra miodiody foana empata dia inona no ataon'izany polisy miodiodeny izany tsy haiko aloha fa ohatra mety lalina ny arabe nanoseko any silofo tamin'ny dable rony zany ve le ty zany tokoa fa misy rasiko de frein kely ihany le arabe ary na le restaurant sakafo anany silofo koa aza hitako ny dira ampira foana nandritra ny 2 andro zay ka efa nanao fanadiadiana nge zany ny polisy dia tsy haiko aloha fa zay ny zava-nisy teny ohatra ny tsy matiko lolo ihany anefa ho afy fa maily ihany ianao pata tsy ampafiry ny efa natao letsiny zao reto raiso ny karamalahy dia aleo andaminako azy toy ny mazatra mba hampijinjany kely kosa aloha reto pata fa manify loatra ka laha ty koa le tsy tena be izy mandreraka ka ny karamalahy zay efa nataoko manatombo mihitsy tsy mitovy amin'ny andro-tany be serikily ka zany kosa ngery pata amin'ny mahachef d'équipe ary rehefa manao mission sady ny karamako amin'ny mahasoferanao ahy tsy azoko mpangana fa gidragidra amin'ny raha fotsy any ambovo dia tony sosy azo amin'ny mission tony mba eto mibandy metsiketsika sy mirefy fa hainao ihany iny le tsy ny fanampom-bola lahy dia ndeha avoainy automobile fa maika monjy fotoana ok patron merci
amin'izay izany ianao raha tsy mafa nataon'ny telematomba vao isan-kariva ny filatsahana ho député indray amin'ity a zasy ianao mihitsy ny tokony ho faly raha dieny fa raha mitody tapaka toy izao dia ho lany député indray amin'ity a sady amin'izay a mandritry ny vaovao asiny zareo bande de filon mihitsy milaza hoe vidio ny député raha tsy marsan za mihitsy no komandy io soratra mandeha tsy akato mandritra ny vaovao io e zany a ary any amin'ny radiontsika koa efa reko andrano fa misy spot publicitaire mandeha foana milaza hoe aza miala amin'ny raha tsy marsan fa izy ihany no atsika e sady izy rery ihany no mahavita azy e doka re zao popoka kosa aloha e ka raha tsy mipopoka tsy mahasarika olona raha dely a ny olona amin'izao fotoan'izao ane ka tsy voatarika ao amin'ny zavatra tsotra e mbola hitady artista fatataza telo na efatra aza hanao contrat sy hanafanany propagandiko ka tsy ho vola be indray ve zany raha tsy manolaninao amin'izay ny artista koa anehe tsy hikaramamory aminao eo fa fanararotana eo e ianao tia koa tia vidiny loha nefa matahotra ny masoniko tsy misy fiarotanao aina ntsony amin'izany fa efa voalamina daholo e efa voalamina hoana ho ianao ka afy reny taloha tamin'iza vao nilatsaka député reny fa amin'ity filatsahako fandrony ity a dia ny atokonay no miantoka ny 700 ny volalany rehetra ho anay kandida atolotry ny atoko aikosa efa matanjaka mihitsy nge zany atokonareo zany raha tsy me tsy soavaly mianto bilina tsony zany nareo zao ka mihetsika ny atokonay matoa matanjaka e efa ely izay no nanangom-bola anaovana économie de guerre iatrehan'izao fifidianan'izao fa ianao nga hoana eny ary fa mirary anao olany député fandrony iray ariko matoko ianao fa tsy mahitsy voafidy indray ah e ny vola ihany no antoko io fa rehefa ampy ny vola hanambabona ny fomivoaka dia azotsika fandraiseny e zany a fa za aloha andeha atory amin'izay raha mbola hijeritely ato amin'ny salon ato ianao efa te atory koa zany ka ary aza ely ianao e ho avy re aho fa afanao meloa fandrinantsika kely delphine malalako a dia akatoy ny varavarana io fa mangatsika ato sady tsy haritra ela ato koa ka ary aloha amin'izay aloha atsonga amin'isitra fa ilay radely iny koa be resaka tsy allô ny député namanao ihany ity monsieur le ministre ie ka nanao n'ilay zavatra miresantsika any keo maraina iny zany indrindra ataovy mihitsy izay azonao atao anajanonana ny ankety momba ny nahafaty n'iny solofom-panao gazety iny ka sady mahana source d'information sy preuve irréfutable rehetra tamin'ny aferana taona ireny eny eny daly ka tena nanao investigation lalina momba ny trafic de bois de rose 100 tonnes nataonay farany teo any izy any ka élimination physique sisa no tsy maintsy natao azy fa tsy misy alternative ntsony ok monsieur le ministre tsy adenin'ny présidentsika ianao sady za mihitsy no iresaka aminy amin'io congrès sy ny atokontsika io e matoke ianao ka efa verity daholo ireo namantsika mafilo mpanondrana sokatra sy volameny ireo ampiato ny afirafanao sao lasa sibla fasila amin'ny atokontsika hoe président ka ok monsieur le ministre eny ary fa misaotranao meloa d'accord à plus tard monsieur le ministre fa misina tonga maraina ianao monsieur l'inspecteur saika tsy fantatra ianao marina raha tsy efa nanalakasika teny andohanao za ihany mataniny tiana manao ahoana aloha ianao zao e salama tsara ka aza misalasala fa azonao arosy atao mba lavarangana eto mo atao anao nge zany sao misy makeny amoron-dalana eo nitangalatra hainao ihaniko marina zany fa nisaotra madama dia mandrosoa re androso tokoa moa zany ko
fa miala tsiny alorana napaka ny fanoranao voninkazo vao maraina madama. Tsy manino. Tena vitako indrindrina mihitsy aloha ny zaridainanareo ka marina. Ireo ny mba fandanianandrony mivantatra amin'izay sady raha avaky ny tanàna raha teo dia mipetrapetra aloha ianao aleo aloha za ka dite sy mofo antsika. Aza misahirana re madama fa zany tsy afaka nijanony ely sady mbola maika hamonjy asa ioko. Ka efa voninao anefa alaiko fotsiny andro ririna mamiryfiry vao maraina io sady ianao mitondra moto ve dia andady ite mafana aka ny termosy misy azy fotsiny sy mofo mamy efa vitako ao zay. Eny ary madama fa tsy maninona raha mba fantatrao mantsy ry madama amin'itiana fa najanona nanomboka omaly aniny ankety momba ny nahafatesan'ny solofo vadinao. Indrisy mantsy zay ihany ane ao aza ataofy dia mazoto fa izay vokiano ny maharaka ny namany resy fa za misalasala dia tsy salasala tokoa sady raha tsy mahadisy dia olazaiko avy hatrany ny antondihako fa maimaika madama. Maro izany inspekteur sady ianao mbola monjy asa za koa liana amin'ny antondianao fa tsy naposiko akaty maraina ianao raha nyresaka ny fanaovantsika faranteny amin'ny komisaria. Zany tokoa fa ny aleako aty dia niangavy anao mba miahy ireo atota taratasy rehetra momba ny solofo vadinao ary indrindraindrindra moa izay dosie nafiraketana tahirikevitra toy ny kahie na carnet sy ny disque dur ny ordinateurany neny hatramin'ny puce téléphone ny raha ohatra ka mbola voatahiry ihany. Ny momba azy rehetra izay mahakasika ny asany izany raha azoko tsara. Zay indrindra. Fa misy inona monsieur l'inspecteur? Tsy dia hoe misy inona akory fa ilaina amin'ny fanadihadiana atao re. Asa fara sitraka ao mba omeo avokoa ireo rehetrarehetra ireo. Tsy asiako olana ny fanomezana an'izany anao raha izany no anafaingana ny fahitana ny momba ny nahafaty ambadiko ka. Misaotra madama. Ary tsy hoe manentatsiritra fa efa vita iny fisotroana tsy teza tena isaroko anao fa aleo anga omeo avy hatrany ireo voalazako teo ireo. Sontsahajy voky re ianao inspekteur mbola betsaka ne io tena ampy izay madama fa misaotra indrindra marina asako fa raha izany dia aleo mihitsy ary sika hiara-mijery an'izay ilainao rehetra momba ny solofo sy ny asany zay angamba dia anjaranao maka an'izay dosie rehetra tianao entiny. Misaotra madama. Zao fotsiny ihany ny teniko aminareo vahoaka marobe manarika eto efa nifidy aho solombavam-bahoaka nareo teo aloha ary ankehitriny dia mbola vonona ny tena mpitopoko lasy topoko vavy ny solotenanareo ao amin'ny anteny merina ka matoa ny latsaka ho député indray dia manome toko fa hitondra ny etaetanareo sy hikatsaka ny tombontsoanareo ary hitondra ny fampandrosoana sy ny tanàna antsika ary efa verindry dominika amin'ny tele sy ny radio isa-maraina amin'ny propagandinao zany ny any amin'ny tele-panjakana aza efa nanaovako famandriana ihany koa raha riva ka inona indray moa fa tsy efa lasa député indray raha tsy mamahay mandahateny kanto sady lohalistry ny tokony mangony fotsiny vola t-shirt sy ny kaskety ary ny zavatra zaraina etsy sy roa tena manao azy mihitsy mety hivadiko ty enao koa tsy maintsy atao izay fomba rehetra fa iza no fierisaizy eo hoay misy mampanensoan'ireo mba vaty izany fa ndia kely hoe mba jereo dia ny filma fa so Bernard izany sady any koa dia andeha hiasa fa ilozako aloha ianao eny ary fa tonga dia asevy miditra izy fa miandry azy ato ahy nakaizany ato aizy izary patron aky an'le tsy ry Bernard fa mandrosoe lahy ka roso tokoa moa ka manao aoany zato ianareo ato re patron forma tsara le sy ry Bernard fa mipetrapetrahy lahy ino misy ki raha melikely lahy misy kara koa io ohatray merci pata tsy hafahafa ny aty ka eno aletsy ka manaona le fizavana dosie tany amin'ny toeram-piasan'ny solofo tena tsy misy nininona tampata zany ve efa nitsindriana vola araka amin'ny baikinao le bandy mpiara-miasa amin'le ry
naharitra ora mariny ny zavan'ny Braon Solofo sy ny jirevanay Nordi tao fa tsy nisy resaka bois de rose na trafika na koa hoe afera mikasika anao tao. Tena tsy nisy patron. dia ay zara ny nanavelan'le adaly ny information rehetra momba ny aferana taonay. Ny lokaloka mihitsy anefa le zalam-piara-miasa amin'ny namantsika fa efa nahita dosie ary pirofo fanangonam-baovao rehetra nataon'ny Solofo momba ny afera sy trafika nataontsika ireny. Tsy onona amintsikeran-gazety fanao ny aminareo tsony Solofo izy fa tena hanao ampamoaka lehibe mihitsy, indrindra fa ny bois de rose naondranareo farany. Sao dia mba any ambovon'le ry kosa patany nanafenany azy. Tena siora amin'izany a. Mety ho marina tokoa ny anylary Bernard a. Rehefa tsy any ampiasany dia tsy maintsy any an-trano fa mety tsy haingana izany lisany sy ridany be makany aloha. Ka hitany be any patron ka mbola tsy hita trasy hatramin'izao a. Fa nakaiza indray koa ny adaly e. Tena tsy haiko patron. Zao anefa no lana azy. Ka le nasentsika namono ny jiro ny poto dia napresaka ny Solofo tao amin'ny restaurant talohanina amin'oko azy ny nahitako an-damy be farany. Tsy tafiaraka mody mantsy izay sy damy be. Ary ny veriko mbola nan'io tao amin'ny resto tao. Dia mbola tsy hitako le ry hatramin'izao e. Atsoko amin'ny foana fa mesagerie vocale foana. Izy tsy hita popoka aloha tsy atao mahataitra fa fomba n'le daly iny manjavona tsy hita kely isaky ny mahavita ny mission ampanaoviko azy e. Efa ho ray volana nefa izao no mbola tsy mipotra foana ny daly. Eny e, ka le ry mamono telefona mihitsy no tena blème na dia fanoanay azy ny samy manjavona rehefa mahavita opération toy ireny e. Of, tsy problema letsy izany fa na eo na tsy eo dany be dia lahy ihany no mitarika ny ekipa nylatony mazatra. Izao indray a dia mission vaovao no ampanaoviko ka hainao tsara. Ty izany le tranony eo ny tiana vadiny Solofo fanao gazety raha le tenin'le raha matompo varotra tery amoron'arabe nanontaniako teo. Ary tsara kosa ny zaridaina eto an-tokotany izany. Sady io mikarakara voninkazo io mihitsy angamba izy. Fa tena manja kosa aloha izany vadin-dra tompo-kilasy izany raha ny fahitako azy a. Metsika amin'izay le selara Bernard sao tsy ho vika eto amin'ny mission nasain'ny patabe nataon'ny lahy. Ahody eo. Ahody e. Manao ahoana ianao madame Ontina? Sa diso adresy ve azafady? Manao ahoana tompoko? Voalazanao Ontina tokoa ny anarako. Fa ahoana kay azafady? Ianao zany vadiny Solofo mpanao gazety izany e? Ie, za tokoa ny vadiny. Tena miala tsiny rery madama fa zao avy tonga aty tsy izy akory ny tenako fa izy rara sakaizan'ny Solofo fahazaza ary niara nianatra sy ny ray W taminy fony mbola tany am-pianarana. Zany ve Ramse? Zany tokoa madama. Mpanao gazety koa ary attaché de presse any Dego fa tsy mipetraka ety arivo. Mpirahalahy tsy mifankafo izaho Solofo e. Ny mpanao gazety namanay no nahenoko fa maty nisy namono hono izy. Ary satria misy aton-javatra tsy maintsy niakarako maika aty Antananarivo dia nivily kely sy mba namangaka hery anao aty ahy e. Ve namany Solofo ianao e? Dia mandrosoa trano ary aloha e. Aiza ny deto tokotantsika miresaka. Eny ary madama. Misaotra indrindra. Mandrosoa. Dia mahazo toerana. Andriamatoa iza moa? Zay rara tompoko. Ary araka ny efa voalazako tatsy atokotany dia tonga eto ny tenako mba mangy sy akahery anao vadiny Solofo izay tsy iza fa sakaizako fahazaza sy toy ny fanapatsinay tamiko e. Atao ahoana rery madama fa zao lahatra ary tampoka ny nandozany atsika ka miolona sisa ny azo atao e. Dia lasa tokoa le sealary Solofo mary. Mahereza re madama ary miala tsiny amin'ny ranomasy tsy tanako fa raha lako tokoa mantsy ny nandraisako azy iny. Tsy misy tsindry Andriamatoa Girara. Izay tokoa ny lahatra araka ny teninao e. Tsy maintsy mionona e. Raroto fa manaikitra ny trondra Bernard a. Sy doka amin'ny mise en scène nataoko raha sipa dia miesina tokoa.
Ianao no isaorako fa tsy nanao ambanin-javatra mampiralahanareo ary dia tonga teto nankahera vadina velany. Eny madama, manarak'izao moa amin'ny maha-malagasy atsika, na dia efa voalevina aza ny razana dia indro indro misy tolotra kely avy aty amiko solon-dranom-barotra masaka sy mariky ny fiaraha-monina rahateo ka dia mahaiza mionona re madamo. Eny Andriamatoa Gérard, tsy misy mafy ohatry ny hoe nilozam-baty nefa tsy maintsy mionona moa rehefa izay ny fandaharany ary dia mankasitraka tokoa ny fankahirezana raha mbola mikarenana tolotra ao. Dia miala tsiny indrindra re raha mamofo tamandro fa noho ny roa-pihavanana namatotra solofo dia tsy azoko ataony tsy tonga aty nanefa ny adidiko madamo. Tsy misy tsindry ramose, ny ady tsy an'olon-dratsy. Io fa manomboka matoky tokoa raha sipa. Aleo amin'izay raha ngata terahana ny dingana faharoso milony eto. Eny ary madama, fa alohan'ny andehanako dia mba misy angaviako anao raha tsy mahadiso. Ahoana izay tompoko? Araka ny henoko dia hoe noho ny fananany tompoky lasolofo vadinao dosie momba amin'ny fanondranana bois de rose nalaza farany teo izay no antony naminono ny sasany azy. Ie, izay koa aloha ny fantatro e. Ary maro raha maizina tena hanana ny solofo dosie mihitsy amin'ny maha-journaliste investigation azy. Eny tokoa, ka mba azonao ampindramavy raha sitraka ao ireo dosie mirakitra amin'ny fanadihadiana nataony. Ireo dosie mirakitra ny fanadihadiana nataony solofo eny indra aminao ramose e? Izay indrindra madama. Mampalahelo tokoa mantsy raha avela fotsiny amin'izao ny vokatry ny asan'ny vadinao. Fa raha sitraka ao dia aleo za mihitsy ny hamoaka gazety ny fanadihadiana nataony mba hamakitsika batsilanareo afiaraha-maloto ny mpanankarena rehetra eto amin'ny tanàna. Ohatra izay, eto an-tanin-drazantsika mantsy. Ho lazaiko amin'ity ramose Gérard ty ary ve fa tapitra nomeko any inspektera daholo ireo dosie tadiaviny? Aleo tsy ho lazaiko fa ohatry ny misy mampanahy izy izany ka. Sady za koa vao izao no nahita sy nahalala an'ity mpanao gazety namany solofo tiako. Ka ahoana madama? Toa lasa saina be any ianao izany. Azonao ampindramavy ao ary dosie hanana ny vadinao ireo? Tena marina ramose dia miala tsiny fa tsy afaka ny hanome azy aho. Tena azafady indrindra fa ahoana kosa e? Sa tsy matoky ahy ianao ka? Andraso ary fa tsy mpisandoka na mpisoloky akory aho fa indro asehoko anao ny karatra mampanao gazety aho. Ary ity kosa ny sarinay solofo fara mba inonao fa tena mpinamana ny vakaty tokoa izay. Ka ahoana? Matoky ahy amin'izay ve ianao? Inona re no lazaiko e? Voaroa andro lasa nefa izay inspektera nanafatra telefona ary entitra mihitsy ny laza hoe aoka tsisy olona lala fa etsy amin'ny polisy ny dosie rehetra nanana ny solofo. Mba ekeo moa madama mifaniriko raha zao atao manome toky anao fa tsy maintsy averiko eto aminao farak'izay aingana ny dosie indramiko. Marina e? Dia ho ampangininao na levinao sahala mitompoky lavadinao ve marina rehetra fatany hatramin'izay e? Miala tsiny indrindra re ramose a. Tsy hoe tsy matoky anao fa aleo mihitsy aloha za handinika tsara ka. Zany e? Sao dia haninenanao anefa nitahiry azy fotsiny ato madama. Ho very maina ny fisasaran'ny vadinao e. Za kosa aloha tsy atoky afa-tsy polisy tsonka. Sady sarotra ho any ilaza amin'ity ramose tsiny marina. Aleo re za handinika fa manaraka mety ho azoko ampindramanao ihany e. Sady mbola karoako ny nampirimana azy. Tena tsy hanome an'ireo dosie tadiaviny patabe mihitsy ty vadin'ny solofo ty raha izao ny fandehany ka. Rehefa izany ihany dia miala tsiny aminao raha sipa fa tsy maintsy dingana fahatelo izany ny sahazanao eny ary madama fa ho avelako ianao manatena fa ho ampindraminao anay ihany ireo dosie an'ny solofo rehefa vonona ianao. Eny re ramose aza tsy indrindra raha nandesy fanentanana anao fa mbola voadoana ny lohako e.
Tsy maninona akory izany ka. Fa raha tsy manahirana dia saika mba hangatakaran-kely azy sotroina madama fa mainy izany tendako izany azafady indrindra. Ohatra azafady koa rehefa mifanako resaka fotsiny zato ianao marina. Raha mandry kely ianao dia hikarakarako dite sa kafe sotroinao? Kafe atao raha tsy dia manahirana anao madama. Ka voatery lozako vetivety any aloha izany ianao e. Andeha vidy vovo-kafe satria dite any mantsy ny fisotroko atoko. Oka ihany fa manome fasahirana anao indray raha izaniko marina e. Tsy manahirana izany fa lozako vetivety aloha ianao eny ary madama. Iny fa mivoaka ny trano. Mihetsika amin'izay ilay Selara Bernard fa fony fotoana. Nahoana le tia minandamoka ny sonam-panaoviko ny Lisandry Bernard Ka tena malemozatra le kala patron Enao koa nanome baiko mba tsy hanaovana tery azy fa tsy nentina hanome mihitsy izy na dia dossier iray azy. Dia tsy mba hainy lahy ve le tsy nandangolango azy sy nanao izay fomba rehetra atokisany an'lahy. Patabe Maninona? Tsy hitanao tokoa maty izany za nanao ranomasom-boay modina mangy azy amin'ny fahoriana izany. Tena kozy mandamina mihitsy ny nataoko taminy. Ary mba hitokisany ahy dia nasehoko azy le carte de journaliste sandoka amenao ahy sady naderaderako taminy koa ty sary manakambana ny sariko sy ny sariny solofo ty e. Dia mbola tsy natoky an'ilay ihany ve izy amin'izany? Koboka ohatry ny natoky ihany aloha le sipa saingy tsy mety nanome dossier mihitsy fa mbola andinika hono e. Dia vola very maina fotsiny izany nanamboarako azy veto ka. Izany ve patron? Hitako. Fa iza tokoa no nanamboatra azy reto e. Le zalahy informaticien ao amin'ny fanontan-gazety ny solofo lesy tahiry tsara ny solofo no namboary ny ampidirana n'ilay sary lahotoniny miaraka amin'ny solofo. Ary tia karatra mahampanao gazety ity dia mbola izy no nanao azy. Tena tsy misy tsy vitan'ny informatika tokoa ankehitriny ka. Fa ny volana nambatambazako azy angaha kely hoe lahy. Efa saika tsy nety mihitsy ny adala fa asa misy riska hono nampanaoviko azy sady ho afa-baraka izy raha misy mahatratra fa mamadika ny solofo namana. Kanefa dia nanaiky any le ry Ary tsy misy tsy vita amin'ny vola indray raha izaniko. Ka iza lesy tsy ho tsamba ny vola. Fa zao voriana ekipa lara hariva fa rehefa tsy mety manome ireo dossier ilaiko ny vadiny solofo dia ataontsika amin'ny fanaovana azy izy. Izay mihitsy angamba patampoint. Izay mihitsy ka. Mba niezaka nikaroka eran'ny vovony ihany tamin'izy dila kely ny trano fa tsy nahita tamingana dossier mihitsy ana ndray azy. Ny any azoko natao dia nakasariny tao ambovony rehetra araka ny baikinao ary ty le karta misy azy. Aiza hoe? Ty ilayntsika mihitsy ny sary ato rehefa anao planina rahariva ka. Sady sary complet mihitsy no azoko ato pata. Tafiditra ao daholo ny sarin'ny efitra rehetra na ny ambany na ny ambony rihana. Tsara lesy zany. Hay misy rihana le trano? Izy aloha tsy vovo lehibe fa misy rihana ihany. Fa tena manja kosa aloha le vadiny Rasolofo pata. Zany dia inona zany mety amin'ny fanamboarana azy? Hodaroana sy forsiana moka an'ireo dossier ananan'ny solofo ve sa atao kidnapinina dia tsy avototra raha tsy mikozy ny marina? Sa tonga dia vitaina ny aminy e? Fa maninona ary any tsy mety mahita tory foana nefa efa miroa maraina izao. Raha hihinana fampatoriana nefa dia ho tara fifoazana eto ary pitsy maraina. Azo feo inona kosa nireko any ambandriana izany? Andraso tena misy feo mikatsakatsaka mihitsy izany nireko any ambandriana izany ka. Andriamanitra marina tsy feon'olona manintra izany. Tena mpamaky trano tafiditra izao. Mangofitra sady tera-tsemboka be izany. Zay efa niakatra ny tohatra izany. Andriamanitra
Aleofonoko ty ve izy ty fa efa tena kaiky izy izany. Nefa aizany no telefona tatsoko polisy. Apetrao aingany ny telefony iny raha aza miantso vonjeo fa basy tsara fantirika lakely a. Olona misarotava mainty be marina. Okare, aza fononareo fa lefy re sy alainareo e. Aza fonona re. Ka milaminy tena dia eto aty ny telefony iny e. Tonga ry zalahy dia savaodolo ny efitrano rehetra. Mahaizy nareo mijery tsara ary rofy avokoa ny azo entina rehetra ao e. Hatramin'ny ordinateur dia voaikorikala ny vola sy ny firavaka tena rehetra. Aingany e. Aingana hoa. Marary fa zareo na vola koa e. Atao nefa misy vola firy fa ny banky e. Tsy tia lala zany fa mihetsika tena sa tia horobako ny bala sady eo vata teny e. Aingana hoa. Okare. Oka fa reto ny vola misy ato e. Dia ato koa ny fitoerany firavaka rehetra fa aza fonona re. Rofy daholo lesy ireo firavaka ireo ry be mainty a. Ary miafinaiza ny vola tena sasany fa rehetra ihany veny ato e. Tena any amin'ny banky marina fa tsy mitahiry vola mihoatra noho ireny e. Marina e. Ty voly ty very kala kely ty dia ho ampy fampizarany rehetra. Ary satria tsy ampy reto dia ny vata tena no manefa androany. Ary ho vitaiko ny amin'ny teny e. Okare fa mifony e. Avelao are. Avelao e. Ahoana tiry lavasivila. Aleo toy izandry zalahy ny fizavana fa avia aloha tazomy kely ty fa miseho matanjaka e. Apatrio ampandriny eo dia tazomy tsara novako azy e. Vatana amin'ilay be zao be dia tsy anarakoa mibandy alohan'ny aminona azy araka mibaiko mipata be. Avelonareo ao tazomy tsara lesy mboa. Ay, tena mandako ty marina. Kay. Ay, tena tia amin'ny akasarotako ny voataka tena. Kay, marary a. Lisany koa lesy mianahana. Jereo fa tafampitsaka ihany le sipa. Iny tazomy e. Oay, tena tafatsoaka marina. Aiza mibasiko teo. Tena dilika laharatsy iny. Marina tsy efa ny atokotany izay fa avelao any zalahy. Nareo lahy koa mitavozavozatsy. Aorony daholo zay azo entina dia ndao amin'izay kisakisaka ry zalahy so miantso polisy ihany iny sipa iny a. Tonga dia ararao ny lasantsony etintsika dia areto ny trano e. Aingana letsy e. Ary aho ialahy ampiritako azy fa aza midororo ohatriny io ka. Ary andao amin'izay ipa e. Asio fipitsihana rapity ty e. Tena tsy misy eto sy na tamingana information mombareo afira na trafika nataonay mihitsy amin'reto karaza taratasy marobe nentinareo reto letsy ry Bernard a. Ka na ny tato amin'ny ordinateur koa ary patron tsy misy fika fa efa tsy ao tsony ny diska durany a. Tena nataony lisan'ny tsara sava mihitsy ve aloha ny trano solofo e. Efa nataonay sava ao hatrany ambanky doro mihitsy pata. Azo anko kanefa fa kila sy may avokoa ny tranony tamin'ny lisan'ny nandoro azy a. Ary tena vonono lisany le kaly iny. Sady afintasantsy be iny ve isy ho raisina tsony aho e. Sura mihitsy fa efa lavenina sisa tavelao e. Bo, mandrany amin'ny fa eto any daholo reto taratasy reto dia doroy koa fa mahameno trano fotsiny eto ka. Ary ty ordi zany patron atao ahoana? Eto an'la any letsy fa atao kinina io a. Ordinateur angano tsy ananako ny tsipina nytony fatina ordi antro tony ahy. Eto any reo dia lasa amin'izay alahy mandeha fa mbola maika moro olona letsy ahy. Eny ary pata fa leo mibandy andeso anataranao eto a. Lasa elahy e. Zay fa merci amin'le ordi e. Mandra-pena letsy e. Dia tandremo sao tsy doran'lahy aho reny taratasy reny a. Ohatray. Aza matahotra amin'izany ianao pata fa iny any lasa. Eny ary letsy a. Allô? Efa ao daholo ve ry Alphonse ireo délégué de vote-tsika? Tonga dia asay voatomboky ny directeur de la campagne ny fivoriana raha izany. Io mana dia ho avy any Tsoele. Zay. Fa ono ratsima? Fa misy inona indray ry Delphine? Zany ka maika mory olona e.
fa zavy izany tsy mahazo miresaka aminao e. maninona nefa ianao sy Bernard aza efa adinindroa ny hidy amanefitra tato foana. ary tao be viavy ianao fa misy inona e maika ane ahy e. Hay ianao maika andeha za maika mahalala ny marina ka ambady ireo kely hoe reto zavatra reto. zavatra inona? Volom-behivaviniza moa reto singamboly roa reto. Sikambolom-behivavy aiza kora tely a? Fa ino ty amin'ny vozin'ny palitaonao ty? Singamboly lava miloko marron anankiroa be izao. Tsy avelively io a. Za bory volo sady mainty ny voloko. Ka hoana vehivavy iza ny tompony reto. Valio ahy e. Aza mampiakapeo eo ianao fa volon'ny mpanohana tamin'ny mpanaovana propagande reny e. Ifanotofan'ny olona rabaina sy roana ania isaky ny mahavita kabary e. Tsy mino an'izany ara-tsy ma. Zany ho aho. Ary ny tsy apozinao dia ity. Inona? Aniza koa ary ty lokomena mitratra ny chemisenao ty. Valio ahy e. Aiza ilozanao mifandravandra eo. Ka efa voalazako anao ty fa ifanotofan'ny olona ho aza isaky ny mahavita kabary amin'ny propagandiko. Miatsampitsampy amiko avokoa na lana vavy ka azoko rarana tahoana ry Delphine fa mba asio fetra ny asarotam-piaronao a. Zavy iny dia sary-piaro sa ianao no tokony anisy fetrany filangalanganao? Motsy efa tratrako indrona nitsakitsaka ianao teo aloha ireny. Saingy hitsoroko aminao a. Fa raha misy ny famitelony kosa dia tsy aminaiky ny fifonanao tsony ary ho hitanao ny azo anao. Mba mangataka re madamo, mba mangataka misy sakafo fanaony e. Sa hoentiko ny entany madama? Reto etan'reto entina raha hitondrindria. Rehefa ry amin'ny parkina ny Tonville manome vola ampividianana andry sakafo. Manina nisy fa leo entiko ny entanoka. Misaotra anao ary ho tahian'Andriamanitra ianao madama. Mba tsy hitsindroka saotra dira tono maly fa misaotra betsaka tompoko. Ndry? Fa inona mampikendrifendry sy mampangano amin'ny masondrika? Maninona nefa raha mba miasa fa tsy hanao mpangataka toy izao foana? Mba miangatra ianao madama. Mba nanao demande tetsy tero ihany fa tsy mbola nahita e. Teo ampiandrasana ny valin'ny demande farany nataoko izay ihany no trapavoazina dia izao sisa e. Fatoko boribory sita fa sady kamboty no any ambanivohitra lavitra be misy ny taminga kavako. Mampalahelo izany. Fa trapavoazana ahoana no ndry e? Ary mba nianatra izany ndry raha mifahinoko ny firesaky ny ndry sa tsy izany? Tafianjolanitra amin'ny toerako madama. Saika na olanitra roso vonoana fa tafaporitsaka nandoso. Fa ny tranoko kosa sy tsorana e. Tsy mety ahoana izay ambin'entana rehetra tsy nilaina. Navita fianarana commerce international sy namarina gestion délicate za zao. Nefa hoaiza moa e. Izano andray sy ino amin'ity ny sisan'akanjo mandrefa rovitra tsy maloto ty. Mety ahoana diplôma na ny kara-panondrotra momba rehetra. Tena ho ny amandria rehetra. Ary efa indrika manam-pahaizana be e. Isa moa ny anaran-dritra tsy maditro. Lazaiko azy ve ny tena narako e. Aleo ny anarana fantaran'ny olona tany ambanivohitra ihany ny lazako azy. Ianta tompoko ny anarako. Zao ry tsy ry anta. Mampalahelo andry fa ratsy indrika mazoto indry dia afaka mandray indry asa tranoko a. Fa lasa nanambagy ilay mpanatonay ary raha endry indry dia ampitiroko hiasany amin'ny izina asako fa mila mahafantatra ny toetra indry ambola migetsivitsy aloha na herintaona mihitsy azy e. Ka ahoana? Izany hoe raha azoko tsara izany dia azo raisina hiasa trano aminareo aloha izany. Rehefa mahafa-po anao ny toetrako dia ampidirinao hiasa amin'ny orinasa anareo a. Izay mihitsy ka ahoana ny hevitra indry? Fa ty eto ny tômôbiliko. Raha tsy mazoto moa indry dia ndraso fomeko ny vola karamandry mitondra entana aty hividianana andry sakafo. Vola hiasany aminareo ry madama. Ngamba mety ho fanafodana ho azy ao feonantsika izao. Isa malala raha vanim-babaka nataoko izao. Mazoto aho madama. Iny ary fa mpitiro ato ireny entana ireny.
dia miakara ato anaty fiara ndre. Ato ny tanànanay ry anta. Ndao aloha voakatsika ny entana tao amin'ny malina reraka. Eny madama, ary tena lehibe sady kanto kosa ny tanànanareo a. Ndry koa ankiry anta be filaza iry. Marina e. Toy ny vilary rehetra ihany ny ato e. Ao raiso reto entana reto aloha. Berinary a. Berinary o. Ahoana madama? Babatao kely ange ty bouteille gaz ty rehefa voahidinao vavahady. Efa voahidy fa aiza izany madama? Ary ohatrany tsy vaovao amiko ny feo an'ity lehilahy ity sy ny endriny a. Taiza re? Io amin'ny faramaly io ry Bernary a. Ohatray, aleo aloha mpifakalalako nareo. Izy aky ny Bernary gardien, sady chauffeur no hirakiraka ato ry anta. Ary izy kosa ry Bernary no ianta-panampy vaovao a, vao hiasa ato amintsika. Faly mahafantatra ny Bernary? Za koa torak'izay mademoiselle sa madame anta moa? Teny efa ohatrany efa kopoko izany ty sipy ty a. Mokozy. Madama ka, saingy vao matsaingana ny vadiko. Oay le ty e. Tena le sipy ananaovany opération ty marina. Loza fa tena vadiny solofo mihitsy ty. Fa ahoana ary mahatonga an'izao le aza? Tonga dia eto ny an-dakozia ny bouteille gaz iny Bernary fa aza mianahany eo a. Ary mba izy tany be no ianao foana ny gardato hatramin'izao e. Tena tsy haiko mihitsy madama. Angamba lasa namadika any ambanivohitra ihany le ry matoa mesagerie foana ny foniny. Fa tokony mba niteny izy vao nandera izany. Afy manosoa kiry anta. Mbola ataoko mahita iny dany be iny rehefa tonga marina fa tsy tiako mihitsy izany a. Tena grafy ty fa mailomailo ilara Bernary fa mandady amin'ny trambo a. Sofa nisy olona nanarina ny tavaka tamin'ny fanafiana ny vadiny solofo iny fa ratsy izany tonga dia silaka teo a. Ary ianta moa le anarany teo. Kanefa ohatran'izany ny anarany araka ny renseignement nalainay talohan'ny opération iny fa iza moa hoe? Io ny tiana angamba izay? Io ny tiana mihitsy ka. Ary nanova anarana izany kiala. Dia okosiko amin'ny pata ve marina e? Mais non, tsy izany kosa ki Sylvia. Mba tena zahirana manao propagande inge azy zao e. Allô? Ohatra ny tapaka izany a. Tsy reko tsara ny tendry teo fa avereno e. Ka zany eo tsy afaka seria. Aleo fa rehefa vita mihitsy aky ny propagandiko dia miaraka makany lareno indray sika roa sady mijery le automobile tindria. Ahoana? Eny rehefa ho vitaiko e. Dia tsy nanandry tosana cadeau d'anniversaire intsony amin'izay a. Eno afa tsy mahabiesona izany aho fa tena mary izany seria. Le any Tamatave ve? Ny teny izany tokoa moa. Ary tena diny tokoa iny programantsika roa iny fa tena azafady aky Sylvia. Tsy izany fa feno be ho any fotoana ho tato ato akia. Io indray ndrefa midonga. Ka sahirana nge ho azy zahay. Nareo kosa ki tsy mahatoky mihitsy a. Zao e. Nahita hevitra fa tsy maintsy hijery kely ny orin'asanay any Tamatave any amindry any a fa mamandreo telipetrahantsika mandritra ny 2 andro a. Andeha avy ao aky za fa mbola marina ny propagandiko any an-tanà. Eny ary fa zay a. Ok. Bisous chérie.
fa izandray moa ora tsimo zany ataonao bisou chéri amin'ny telefoninaty zany tratrako amin'izay ianao a. nareo koa dia miditra tapoka manaitratsy fantatranao amin'inona koa azao ka. fa izy ary ny vehivavy nataonao bisou chéri tamin'ny telefonina teo e vo hiditra ny efitrano ata dia izany nyreko. vo hery taona nge zao ry delphine no tena nyvadintsika ko iza ny vehivavy ampirafisiko anao eo fa aza manala baraka eo ianao a. ka na vo hery taona ary tsy mahatoky a vehivavy iza nyresaka taminao teo. fenao ve tsy mahalala fa fetiny reny androany ary amin'ny mahafety demerazy dia mba niantso any mama ko inona no mahadiso raha manao bisou chéri reny koa. ity koa ny telefona dia atso izy zao raha tsy mahatoky azy ianao e mahasositra tsy. kary rehefa mahatoky ahy e ary azo mena tsiny ara sary-piaro fa adala kosana izy tsy sary-piaro amin'ny azy e. ka tafahoatra sady manala baraka ny asarotam-piaronao raha dely a. iza zao ty vehivavy miaraka aminao ety ity ny tokantrano tsy ahaka nefa ianao eo maso no manondrana amin'ny asarotam-piaronao. azafady rehefa aza dia misendoatra moa ianao e. ka mahasositra ka. tsy izy akory tsy vehivavy netiko ato amintsika ity fa mpanampintsika vaovao ary antany anarany. ka na izany azy fa faly mahafantatra anao aloha zany ry anta. za koa toko faly mahafantatra anao. dia aza ivakina aloha rehetra izay fifamalianay teo fa aindre ihany ny adiady ny mpivady a. matoka ianao fa iveriko tony tsy misy ny fifamaliana ro teo ka. tsary zany fa akoatra mifampahafantarako any antanao a dia akizay akanjonao maloto sasany izay fa anasa lamba vitrany izy zao sa efa mifitoerantamba maloto daholony ianao. ie efa ao anatin'io bakalainzy io daholo ka. nda ohatra kiry anta toroko andriny fanasana lamba sy ny fanahazana azy a fa ito tio bakalainzy io lasa aloha zay raha tsy ma ndeha ary nareo e. saika dangereux raha tsy nainandainga tapoka marina. aleo aloha atsonaingana telefony mama dia arapaina tratry ny fety demera sy atao bisou be sao ny antso ny delphine ny tonga alohan'ny ndraika. dia izaho ny patron no antony lako resaka atao aminao tsy izy akory ny sipasolafa atao aminareo iny fa io ny tiana vadiny solofy ihany. fa tsy anao mission vely tiry bernard na ny rahako ny lisa ny tany an-trano solofy sa ilalotony ny boakely a. ka tsy misy kaly etsy fa rehefa tsy asamboko tsony izany dia mitenena firylala isa no ny rahako tany kanefa vehivavy ray monja dia tsy voatazo izany fa afa mipiritsaka nandositra body vendrana tsy. tena mifona rery patron fa tsy naposiko hoe fety sady kinga mihitsy ny sipiny mba fantatra lahy moa letsy ny vokatry ny akambo natao lisany mba fantatra lahy dia lazaiko amin'ny lary bernard fa tsy manaiky an'izao kototoa atao lisany izao tsy ahataoko vita mora mihitsy zao ka. tena mipapika sy mifony eto anatrehanao apatabe laha zao zay tianao atoko fa vitako tsy mila sosy fa maimay-pony mba kozy ka za kosa aloha tsy hanaiky ny volako lanina naramana lisany mila action gratuite solony zao tsy fambiaza lisany zao fa raha tsy zany dia averiko midoboka any an-tamora dao lisany. aza atao an'izany kosa apata tsy te hiverina any ambanin'ny tany antsony zay ka kozy fre olona migadra any amponjy lisany ary volabe koa ny laniko tamin'ilay mazistra namako namohana lisany mba hiasa ho sady everiko fa efa zatra raha amin'izay ampanaoviko ny lisany ka rehefa tsy asa tsara tsony lisany dia azoko averina any amponja daholo iny mifona sy mandohalika ary amin'ny lela-pahalady re patron vonina hikandrabojy ho anao solon'izany zay fa maty koa ianao tena kozy tsangana leselahy fa mbola andinika zay atao sady misy miantso koa ty fa mahazo mandeha aloha lahy eny ary fa za koa anasany dabanao atoko tany eo pata. allo manaja anao monsieur le ministre ahona tsara ho ianao fa ngah kosa tsy efa natao zay ampiato mifikarohana zay nahafaty ny solofiny fa misy ino andray monsieur le ministre fa mpanao gazety izakoa zany mamoaka artikle zany
SLF solona anaran'ny solofa anie zany SLF zany io mihitsy ny pseudona ahafantarana azy hatramin'izay kanefa olona efa maty ve izy dia mbola afaka moka lahatsoratra gazety indraika manina tsara hoe milaza ho mahana profy ireo afierana ataontsika hoe ilay gazety fa source d'information taizana azony an'izany aleo fa ho avy anatrika an'ireny antsika ary ahy dia andray mesure aingana raha izany ka ok monsieur le ministre mandram-piony dia ahoana izany momba an'io mpanampinareo io patron efa tsy androko mihitsy ny anapory foana aminao fa vitako tsara izay mission ampanovinao anahy grave le tsy tiry Bernard tsy maintsy amboarintsika io kialakely io fa manimba zavatra misy resaka gazety mitady helo matsy amin'izao fotoana izao izay mihitsy pata sokona nanatina avokoa io ka aleo atao amin'ny fanaovana azy ary aza miteny mafy aloha laso misy mareo izany na fantatry madama eo ka loza ny afitsiny aza dimy fa tsy azo atao fatana izay afera ataontsika rehetra i madama mbola lasa nanao folo any amin'ny coiffure fa lisipam-panampinareo manalamba ao tokotany ao ka na zany aza letsy zao ny planina samy aloha sika mody fanina sy mitandina tsara ary avela ho tamana tsara ato io kialakely io fa afaka tapabolana dia ataonareo amin'ny fanaovana azy ary eto aty amiko miprofo fa tena matinareo sy fa tsy mila tatitra mbavantsony ihany tsy misy olana ny amin'izany pata fa ataovy matevitevina fotsiny karamako fa na za rery ara dia efa mavita an'izany mission izany aleo fa ho amboariko mipaika rehetra ilazao koa dambe dia aleo nareo lany miara-manao azy so sahirana rery ihany lahy ka hidambe angery pata ka mbola tsikobo mihitsy hatramin'izao fa aiza foany dambely ty hatramin'izao hoe dia mbola tsy asa ihany nahitako azy farangeo ary pataka tamin'lery nasaiko nitifitra jirina poto iny dia avy eo modiny resaka tamin'ny solofo tao amin'ny resto tao talohan'ny namononay azy dia ay zary ny adaly zao tsy arako mihitsy fa efa nikozy tamiko any aloha lery taloha amin'ny mission iny fa anao famadihana hono lery ary sura mihitsy fa tena namadika any ambanivohitra andro zareo any lery matoa tsy azo telefonina mihitsy zay tonga amin'ny siary izay madama fa aleo fa raha nanatreto aloha ny resantsika litsy Bernard maro izany pata aleo aloha hiapy sambandy tandre amin'ny lahy fotsiny manao fitenina fihetsika mety halasa saina an'io mpanampy io fa modio fanina aloha fa tsy mahazo miasa rery lahy amin'io ok rangahy fa mba tery sosiany aloha pata fa tena tapaka mihitsy izany ny bandy nefa mila vola zay indray alasy ny atapola any amin'ny madama le tsy maka fa za zao vao apaka vola any amin'ny banka dry nga ianao mbola tsy lasa nitamatavy indray fa mandany andro amin'ny Bernard ato ka efa tokony andeha fa adalainy ny adala amin'izany sosy zaniko any amin'ilay zay lahy mitady amin'izany fa manakotana ny kotom-bolako ka mba tery sosiany aloha madama fa efa mitakiko lasary ny any ampianaran'ny ankizy nefa za mbola tsy aleha mihitsy zao rehefa aveo izandry Bernard fa mandehana aloha miomana fa ianao anino anatitra andramoseny amin'ny aéroport fa za tsy afaka indray fa ho avy eo ny zokiko ve ho avy eto ry ranoatra dia tsy miteny akory ianao mba adiniko re raha tsy mafa ianao koa zay zany letsy ry Bernard fa mandehana miomana so za indray mivonona alohan'lahy io ka tsy tiako eny ary pata fa lasa ary efa mba vonina avokoa ve ny dossier rehetra hoentinao any tamatavy any ny akanjonao rehetra mantsy efa voninao dia tandremindray mifanadalam-behivavy any nataonao raharaha fa tsy misafy ny orinasa akory mbola monjy propagande ty arery Delphine fa tsy zazakely akory ary mba sy hofetra miasa rotam-piaronao dry vadiko vera ngaty tsy asary-piaro zatratrako fotsiny fa norse tsy efa tonga amin'izay ve ny fotoana isamborantsika andratsima sa ahoana ose mariny izany ka aza matahotra sery loha fa tsy ho verimaina akory ny fisasarany seritry nirana nangonina ny reto-porofony aferan-dratsima sy ny namany reto sary sefa
Efa saika namozako ny haiko mihitsy ny fanangonanareo prof ireo. Eny fa na io ny tiana aza dia saika maty koa ary potika mihitsy ny fiainany. Raha mba fanta mantsy ry se fa tsy maty akory a. Atao ahoana ry se fa zany no asantsika. Na ny asanay polisy na ny asanareo mpanao gazety dia mety hamonjana ana tokoa indraindray. Misy tokoa ny risque de travail kanefa rehefa tiana moa ny asa dia tsy atao mankivy izany e. Zaho kosa dia mbola mamerina misorako anse amin'ny fampianatra anonse aty an-trano se aloha e. Asa fotsiny izay fahasahiranako raha tsy nisy anse afaka nanafina taty amin'se. Saotra betsaka ry se inspecteur. Tsy misy tokony isoranse izany ry solofo a. Mpisaka izatra ny ampianarana ankehitrika e. Ary ny arina matetika amin'ny mampanao gazety fanadihadiana ny se sy ny mahapolisy ahy. Fa ny tena saika nahakivy ahy dia le filazanse hoe nisy baiko nidina fa ato ny fikarohana izay antony nahafaty ahy. Ary raha tara kely koa ny fangalako ireo dosie an'se rehetra tany amin'ny onitiana dia efa lasan'ny lejolahan-dratsima na mahita ao an-tranonareo avokoa ny profin'angony sehatr'izay. So ihany aloha e. Ary ny tena isorako anse koa dia ny mbola fahazotonse ara-miasa amiko na dia efa nisy baiko midina aza ampiatony ankety rehetra mahakasika an-dratsima. Eny fa nazo fanafena se aty an-tranonse izao aza dia efa risika ho an'ny asanse kanefa dia tsy mampaninona anse. Ka na le baiko nidina nandraranay tsy hanao fikarohana izay nahafaty an'se sy ndraraha mahakasika an-dratsima aza ny hery se ka nanafitohana ny polisy namanay mihitsy e. Fa zaho kosa aloha na dia tsy niteny aza dia nandatateraka ary tsy ekeko velively ny fisian'ny tsy maty manota tahaka an'ireny. Izany mbola nohizako ny asa mangina ataontsika ary matokisa fa tsy hamelako io raha tsy mira tsy mijinjany nafafiny. Eny fa na dia nataony an'se sy ny vadiny se aza dia tsy ataoko vita mora. Mankasitraka ry se. Raha izany alahelo ka ny an'itiny izany aloha dia oka fotsiny e. Saingy indrisy fa tsy afaka nanantona azy akory aho tamintsika nahita azy teny an-tsena sy nitsongodia azy ireny. Tsikaritro misy ny alahelo ny se ny vadiny se ary indrindra ny ahiahanse amin'izao izy mipetraka ao amin'ny volahan-dratsima izao ka. Zany mihitsy fisenga ahoana e. Tsy afeniko fa mitaintaina toy ny sobaka kakamodorina andro aman'alina so maninona no mivadiko. Lalina tokoa aloha ny vidana nampifanojo ny vadiny se sy ny vadin-dratsima ka nahatonga azo miasa sy mipetraka ao amin'ry zareo e. Aza matahotra nefa se fa ho faranantsika amin'izay ty raharaha ty ary ho afa miresaka amin'ny vadiny se amin'izay se. Zaho koa efa maikamoaka ny gazety fa nahasambotra trondro vaventy amin'ny fanondranana bois de rose ny inspecteur Joary. Aoka aloha tsy isioko sika raha sy tafavoaka ny ala ry se. Eno ny se tsara amin'izay fa izao ny tetika ataontsika. Anomboka ny dingana voalohany tsika izao a. Ka ahoana? Efa vonona ve sery solofo a? Efa vonona inspecteur. Ahoana ny fahitana an'izao paoziko izao aloha e. Mety tsara izao fanovambika ataon'ny se izao ka. Anovy amin'izay hoe tia kasika ity jereko an'se tsara. Ahoana ny fahitanse ahy izao? Ao tsara ka. Tsy misy ahafantarana se mihitsy amin'izao paozin'ny se izao. Indrindra raha somary manova aveo se rehefa tonga ao zareo ao e. Eny ary inspecteur fa lasa amin'izay sy reto gazety maromaro reto. Varotra gazety indray aloha izany anio. Eny ry se fa mialy an'se ato ihany zasy ty raha mise mpivarotra gazetindry zareo ty a. Fa aoka ho maily fotsiny amin'izay mandray an'se ao mba vadin-dratsima ao se a. Haiko tsara zany fa zamanasy eka. Gazety ô! Gazety e! Gazety ô! Ary toa ianao indray rekama no mivarotra gazety fa nakaiza le tary tonga eto isan'andro iny a. Manahoana aloha ianao e? Salama ramose fa dia namaky mpanatitra gazety eto aminareo tsy metimety dia izany ny rano manatitra n'ity gazety aminareo a. Ay ve. Ndrasary aloha e. Orianta! Orianta! Ahoana e? Gazety fa avy alaivo e. Ho avy aho fa andrasako an'ilay vola napetraka madama e. Ary tia koa ramose misy taratasy ho an'ny mpanampy vavy ato aminareo izany avy amin'ilay tovolahy nandalo teto iny fa maika be hono izy dia napetrany tamiko a. Fa taratasy inona koa izany e? Oka fa koboko. Taratasy nabandy mikôtikôty andrindray ty Rianta.
Izaho koa na mikoatikôty amin'ny taratasy ohatr'izao e. aza modika isy akory anta fa ndry ohatr'izao io ve dia tsy hanana sipety amin'ny tanany ety a Mahareny eo tery Bernard, tsisy idirany ity izany. Reto ny volanao ringa mpivarotra dia meo ity ny anjara gazetinay a. Reto ny gazety fakanareo ato ozy ilay akamako raha tsy diso voalazanao ry akama. Eny ary fa loazakinareo fa mbola hivarotra fa mandra-peona e. Mandra-peona ringa. Sure. Fa mba iza koa ary nanoratra n'ity taratasy ity ho ahy e. Saika tsy niraisika any fa mandreraka anany fa natalan'ilay Bernard isan'andro dia naleoko mody niraisinako. Amin'izay dia ohatrany hoe efa manan'olon-tiana. Aleo sokafana no mivalopa ahitana izay ato anatiny hoe. Ary soratanana tsy vahiny amiko izany a. Marina tsy soratanany solofo ty. Tena mitovy be amin'ny soratanany mihitsy. Leo hoe lovakina fa topotopoka be mihitsy izany foko izany sady mangofotra hatramin'ny tanako. Ho an'olon-tiana vady malalako. Ohatra irery andro. Tena isolofo mihitsy nanoratra an'ity. Fa mahay manoratra koa ve maty e? Fa inona re ty e? Ka hoe toizana. Mamangy sy mirary soanao. Io ny tiana tsy maty aho fa velona somatsara noho ny fitain'Andriamanitra. Rerery solofo. Efa reka vela ihany ny vadiko ray olona. Solofo. Mbolo fantatrao rina kely ny antony tsy nahafaty aho ary hitako ny tsena falehanareo isaky ny sabotsy. Koa amin'ny sabotsy ho avy izao dia miandry anao eo an-tsena eo amin'ny izay fa mandra-piona ary manoroka anao ny vadinao solofo. Tena soniako io fa tsy lainga. Solofo. Fa inona re ty Andriamanitra? Ay tsy maty ny vadiko fa velona somatsara. Misaotra anao ato fa mahay mitantana anay ianao. Manao any tiana. Solofo. Tsy nampoziko. Solofo. Itony alory io ny tiana. So isa tsy haritra eto an-tsena eto na dia nanova endrika aza. Saika tsy fantatra ianao amin'ny fivolombavana sy kasikety anaovana io. Solofo velona tsy koa ianao. Mbola mitahantsika ny tompo teny tiana. Tsy manam-potoana lava iresana entsika nefa so misy mahatsikaritra ka tony tsara aloha ianao dia ianao ihany. Efa tony ka miaino anao a? Tsy iza akory ny nampamono asy natonga anao tahaka izao fa ireo olona esanao ireo ihany. Ry Ratsima mivady ve? Andriamanitra fa lozy izany. Asa raha izy ny vadina i Ratsima ihany izay tsy iza fa lehibe ny fanondranon'andramena amin'ny tambazotra iray mpanao trafika ary ranonanako dosie sy porofo. Izany ve? Tena tsy namposiko marina. Dosie tena sekre zany ka ialako tsiny fa tsy azoko nilazaina anao. Fantatra Ratsima ny fananako an'izany ka izany natonga azy nikatsaka ny aiko ary naniraka ireo rapikarama nitadina dosie sy nandorin'ny tranontsika. Tsy fantany anefa fa tsara pirina ny inspecteur Joary zany fa
izy ny rahako nakare dossier ireo tany an-tranontsika sady nambarana inspektera tamiko fa nisy baikinidina mandrarany zareo tsy hamakety momba ny aferan-dratsima sy ny antokony. Ay ve izany ny antony izao rehetra izao e? Ay tena ambodiny tafody zanak'ondry mihitsy ilay Ratsina fa amin'ny mpanao politika tia tanindrazana izy iny. Ny ratsy tokoa tsy misy tantroka marina. Andaontsika andositra sy solopo a. Tsy mety izany ny tiana. Fa hono e? Ingavy ianao hiaritra kely aloha. Tsy ela dia andriny valon'asana izy. Ka inona ary ny atao e? Iza rehefa mikatsaka ny ianao ary fantany koa fa zavadinao miasa ho aminy dia tsy vonoiny ve a? Ny fanisiratsika tsy ho hitantsony fa olana hitako fa mety. Hitanao ry fiaramangantika io? Esy. Io, ny inspektera Joarinao ary miara-miasa zahay. Tsy ho ela dia ho fantatrao koa ny antony tsy nahafaty aho fa izao aloha reo tiana. Matoki fa manara-maso anao andra-manala izay sady any amin'ny inspektera rahatreo izany mipetraka. Eny azy fa matoky an'izay lazainao ahy e. Dingana faharoa amin'ny fentika sy inspektera izao feonantsika izao. Ary ny dingana fahatelo anaronana ny Ratsima sy ny Frobiny dia miankina tanteraka aminao ka miaino tsara. Aza midongoto izao moakiry Sylvie fa mba mitenena. Efa betsaka nge reny volany meko andry teo reny. Izao hiakatra vetivety any Antananarivo aloha hanao faratoboka ny propagandiko any dia miverina tia Tomasina tia indray manao izao asambarantsika roa izao. Ary tsy miova hotelsika fa ato ihany no mipetraka. Sylvie inona ary tia tsy miteny tsy mivolany ity? Miatandray ny seriako tsy ampy ve ilay vola teo e? Omeo bizo mambe ary aho dia apiako ireny e. Ary ndraso aloha za hiary ny eto am-pandriana haka ny volan-drehatsy anaty akanjo atsy. Ohatray, ary mba tonga andao koa izany mpanatitra sakafo maraina izany. Mirakofa lamba aingana aloha ndry fa mahakamo raha hita amin'ny mpanatitra sakafo eo izao vatandry mitanjaka izao ka. Zay fa hovaiko ny varavarana. Oay, ary to Delphine. Izy indrindra ndre matoa. Ary mikisa idirako e. Eny ary fa mandrosoa ianao e. Hay izao ny ataonao tsy tamatavy. Izy vehivavy ambofandrina io, I Sylvie SPO amin'ny orinasantsika reo io ry Delphine. Hay kosa. Sao dia izao ihany ry Sylvie dia miakanjo dia lasa mivoaka ato amin'ny chambre ato. Raha tsy te hahita angano. Ary fataro fa tsy sekretera particuliera ny orinasa tsony ndry manomboka izao. Dia dava safa. Aingany ary lasa mivoaka any lasa aza tositosika re izy Delphine fa efa mivoaka. Ary tomba miseho miaro azy koa ilay maty mavo ity. Inko ny sahazany ity. Aza mamely temena marary toy izany ry Delphine. Tsy rarahako e, fa inko ny fanampiny. Aoka rehefa mifona mifona ho aho. Everinao fa vehivavy ketrina moa za ty. Tsy hainao mantsy fa nanara-maso ny tsikilo nataonao rehetra hatramin'izay. Oka rery Delphine, aza miteny mafy io ianao sao misy mareko fa afa-baraka eo ahy. Matahotra ho afa-barakako manitsakitsabady. Hay tsy misaforina asa fotsiny nalehanao aty fa misaforiny ravivavy tokoa. Mifona rery Delphine. Mifonafona inona e? Mifona ho ahy. Leo Ratsima, tsy efa fanotelona trarako anao nanitsakitsaka azy ao. Hitako moa ianao aty ny sarabady foana. Ary za zao mivadinao fahatelo. Tena mahay toko fitaka aloha raha ianao e. Oka re, ianao ange ny tena tiako ary miatsasako ny fananako rehetra na trano na fiara na ny orinasa import export natsangako dia efa misoratra aminao ara-dalàna daholo e. Tsy mandraraha an'izany ahy e. Vita treo ny amintsika ary tsy vadinao tsony aho manomboka izao. Apiditra divorce zany ianao? Mifona rery Delphine. Tsy mila fifonana itsony aho fa leo tofoka boboka. Maro ny efa nataonao tsy levo mivavony ka oka izay.
Ataovy koa raha izay ataonao rehefa tsy azo ifonana ianao a. Ny alany aho député indray zao no zava-dehibe amiko fa mahazo miala ianao rehefa tsy mahatanty e. Ay izany no vavanao Ie. ho hitantsika kely eo ary izany. sao dia tsy ho vitako izany rehetra lazainao izany ry solofoka. Matahotra marina e. Nametrahako an'ireo fitaovana maka feo sary miafina tao an-trano ratsy marina efa saika tsy vitako e. Kanefa raha tsy nisy an'ireny fitaovana ireny dia tsy ho fantatsika ny fikasany anonanao. Ary azadinona tsy amintsika fa ny amarana sandrafindratsima sy mampisakazo ny valinasana. Izany nefa ny tenanao hoe andao andotsitra e. Raha izay ratsima tsy ho voasambotra inspektera izany mihitsy. Ary na ho azony zareo azy izy dia fantatro fa olona manam-pahefana ambony daholo ny namany ankoatra ny mpitsara sy ny mpitandro filaminana sakaizana. Ka sao ry ianareo mamono biby tsy mahafaty eo ka hivitoerana e. Io ny tiana. Akano sany izany fa isoreo an-tsaindry. Ary izay fomba fihevitra fianakano sany izay indrindra no mbola mahavoantsika malagasy. Ka toto ve iady amam-bato kosa aminao e. Inona ny azo vahoaka madinika tao amin'ny olona ambony sy manam-pahefana toa andratsima fa andry zareo any fanjakana sy ny hery. Dia ny voninahitra mandrakizay koa. Tsy Andriamanitra koa ry zareo ny tiana ka tsy hanafetra ny fehary ihany. Na milaza azo tsy maty manoto azy izy dia ho avy ny fotoana hipisahany mazava androaka ny aizina ny zakazakany ka ampiariary azy toy ny karany efitra. Sao entika fanampo-fotsy ary ianao nabaiko ny fanirina te amin'ny faty andratsima tamin'ny ratsy rehetra nafitsiny antsika e. Andaontsika andotra solofo Avelo an'Andriamanitra fa malina sady voatsoratra koa hoe mivavao an'izay manintsika anareo. Izay mihitsy koa ny mbola mahadisy hevitra amin'ny malagasy maro ankehitriny. Fa ahoana indray e. Samy mandray andraikitra ary malaky isahirana dia mihevitra fa ny mivavaka fotsiny ny mpanao ratsy dia efa ampy. Misy mihitsy aza ny manasa do amin'ny toriteny hoe raha izao tontolo izao ny resaka politika fa tsy misy idirany mpino ary fanjakan'ny lanitra ihany no tokony ho banjinina fa miaratsy izay fiainan'izao. Ka marina kosa anie izany. Tsy ireo ny tiana. Atoka ahoana ny fijerin'ny lozanjony fireneko ary atoka ahoana ny fijerin'ny fandringanana ny avako. Hopotika ny ety firenenana Andriamanitra antsika ity e. Ary ho fadiranovana ny vahoaka aminy raha avelana ara-potony mivanga amin'ny alina ireo mpamboatra firenena sy tsy maty manoto ireo. Ka inona ary natao e? Dia efa mafana fo mihitsy manko ianao Journaliste engagé fantatro tsara izany. Na izany ary. Kanefa tsy hoe engagé amin'ny politika loatra fa amin'ny fitiavako ny tanindrazako ireo tiana. Tokony ho tsapan'ny rehetra fa ireo firenena mandroso sy manan-karena ireo dia noho ny fitiavan'ny vahoaka sy ny mpitondra ao amin'ny tanindrazana. Tsy kabarina tora-po akory ny fitiavan-tanindrazana fa adidy sy andraikitra mihitsy. Ka izao noho izy hiady ho an'ny tanindrazako Enina dia hamozako ny eko aza saingy tsy maneranao hiaraka amiko amin'izany anefa fa ratsaiko ny safidinao. Fitaoko ny hevitra. Endrery solofa. Vonina niaraka aminao. Tsy hoe noho ny mahafatiko anao fotsiny fa noho ny fahatsapako fa tsy raha ny maso teren'ny setroka akory ny alahelonao ny firenentsika fa tena fitiavan-tanindrazana marina. Hodiako ny tsoerina ny teninao mba hahalalako marina ny hevitsaina sy fandretsen-dahatra nananao. Koa matsikiri vady malalako fa vonina hiaraka aminao hatrany farina na amiva-piny avokoa azy izany. Saotra ireo ny tiana. Ary satria voafetra ihany fitena fahatsika amin'ny resaka ety an-tsena ity ka aleo tonga dia lazaiko anao nitetika rehetra iarahantsika manao teo sa marana ny asany ratsy ny ratsima sy ny tariny. Fa hono aloha e. Inona ny tsy nahafaty anao? Mbola fantatrao re izany fa izao aloha e. Ino tsara. Ay, ve ka tena filma be ohatr'izany ianareo sy madama tany Tomasina tany. Aleoko le tsy izy hiala rehefa tsy mahataty fa betsaka ny vehivavy ary nampiditra divorce azy izy ka lasa ny any atsasaka mifananako dia mbola misy vilantelo sy fiara efatra ary orinasa roa mijanona ho ankoatra ny pontiko any Suisse. Solo fa ianjany ianao pata. Ary ny orinasa fanaovan-gazety sy ny radio ary ny tele anareo ahoana. Tsy madama ve ny tena tompony? Aleo lasa ny any ny azy fa efa mifarana androany koa angeny propaganda e. Tsy problema amiko ny manangana vaovao raha voalan'ny député eo fa maro ny lalana hitako.
Ianao kosa aloha siora mihitsy fa tonga dia lany raha reny sondazina voaka ny azance mahiratra ireny tena enjany ianao patron ka. Ka ho dia tavolao verimaina fotsiny ve ny volana fafiko miampy fizarana t-shirt sy kaskety ary fotsimbarina ataoko teto sy roa Zay aloha. tamin'ireny propagande reny zay be vola sy mahay manampy tamby azy ihany ingely ity no tiany gasy fa izy tsy mivaky lohan'izay toe-panaso fitiavan-tanindrazany lazany. Tena kaosy viray mihitsy zany ry Patabe. Avy aloha kely aloha zany fa vonona amin'izay ve lahy hanamboatra ty mpanampivavy ato an-trano ty rahampitso hoe mandeha ny fotoana fa aleo vitainaingana ny aminy. Vonina mandrakarivany aty ka. Fa izy aloha no namako hanamboatra azy sa ho fitaikirery ihany ny mission hita be mantsy mbola sy tonga hatramin'izao. Tsy misy mandeha irery zany letsy fa eto lava sikila manampy an'lahy rehefa tsy tonga tany be fa mila mission vita tsara ary maiza mampiresaka tsara ny ramatoa kely io alohan'ny amin'ny olisany azy Ianta ve? Tsy problème mambandy ny manamboatra an'io patron tsy ampafirin'ny efa nataoko koa io aza miteny mafy letsy zao henony eo zany teny lazany heno tsara fa zao ny plany nataontsika. Reny zareo fa nivoaka vavady inspekteur. Ary raha tsy diso dia dilahy izy zany Ie, le hoe Bernard no mitondra ny fiara dia Rolany ao aoriana fa io ny tino ny devant. Reny fa tifetsika ry zareo. Aleo raha namoramora vatorina amin'izay Ary mandeha mafy ry zalazany inspekteur sofa voaraiko ny laharan'ny fiara teo. Tsara zany fa aleo raha tsika araka ny hafanganam-pandeha ndreo sy fa zao tavela aty aoriana aty tsika. Fa ohatran'ny lalana mivoaka ny renivohitra ngezany andehanany zalahy zany. Zany tokoa. Jereo fa miditra amin'ny route secondaire sady tsika. Tsy azontsika atao anefa ny tena manaraka akaky ny fiarany zareo fa zao dia tsikarina hoe manaraka azy tsika. Tena samby any amiko ny mandeha amin'ity lalana ity se marina. Zany. Hoy, ary toa misy sampanandalana miditra anaty aly ny arahan'ny zareo iny. Za kory se mba gaga hoe lalana mivoaka izy ny lalana miditra anaty aly iny. Nefa ohatry ny ala mitomandavana manaraka tendrombohitra izy zany. Jerensy amin'ity masolavitra ity nge fa ohatra misy trano tazana avy ety ao amin'io aly io ary tsy misy lalana hafa mivoaka avy eo na ray aza ankoatran'ilay lala tokana miditra ao iny. Aleo sy ajanontsika eto amin'ity takotakon'ity ny fiara dia aiza hoe ny masolavitra iny. Marina tokoa ny lazay se. Ala mikitroka mbo tendrombohitra iny idiran'ny zalahy iny ary tsy misy lalaka hafa mivoaka avy eo. Tazany se ve le trano avoan'ny ala? Tazako misy na dia ny tafiny fotsiny azy mirangaranga io. Trano lavalava be toy ireny angary ireny izy zany Tsy aleo ve ry setra trarontsika ny tongotra eny zara sa ahoana? Marina zany fa andao entina ny fitaovantsika dia hiazaka zany eny fa tsy lavitra io ry se. Makaiza ry Bernard sy ty lalana anaty ala mangingina be tsia. Lalana makany amin'ny paradisa fa aizandray kiry anta malala koa. Malala ny ty taiza koa ry Bernard fa aza masosotra ety ka maninona kosa moa zany sa tsy zany ry zalahy. Efa tongotsika. Oay, ary trano inona koa io ohatry ny garage lavalava be io. Angara fitoera reta amin'ny Patabe io ry anta fa aza be fanontaniana eo amin'ity na amin'ny fiara daoly amin'isyantsika dia hoe dao no fitaovana ilayntsika ry zalahy. Aza adinoina ny basy ny lisany fa tsy misy arovantsika amin'ity antanjelikeliko ity Anjelikeliko angamba betsaka any marika ry koa na mijery amin'ity aza. Ary andao andefa aza mijajirika eo ambody fiara eo ry anta. Iasa angeny le aty fa tsy hitsangatsangany. Eto ny kifafanao anadiovana ny trano Aza hitako marina ka olona nireto labe reto anitsitra antsika. Matahotra azy. Afaka anao ina nefa fa voatery manaraka boky nitondra foty be voasingo tromby aty. Trano vato be mety varavaram-by lehibe mihitsy izy zany.
sady misy gadana fibe 4 mihitsy. Tongotsika e, aleo aloha vaky reto gadiana reto. Dia aveo apeo ary izy mitsamo anosika an'ity varavaram-biby ety a. Ao zay, ary midira daholo amin'izay tsika e. Oay, azo toandramena mifanaingitaingina fotsiny ato ry Bernard. Inona ataoko ato sa mahafatrafakofako amin'ny tandreo? Ka io ve ho vitako raha tsara rehefa amin'ity angezan'ity trano ity e? Tsy ampamafatrana izany izay ry mpanjaka vavy io. Fa ahoana? Ary anatona aniana koa nareo lareto? Avelao nareo e! Avelao fa! Tonga lesy dia tapiany lamba io vava miantsoantso io. Avelao! Ovoje! Zay. Ary laza mianana ary gila fa tazomby izy amatory rano lavan-tanany a. Tena tapena indray tsy valareto ny vavako sady fatorany ny tanako. Fa anolana ve reto sa tonga dia hamono ahy e? Arovy Andriamanitra. Tamin'iray mandeha iny tena no afaka nandositra anay fa zao tsy afaka tsony e. Alohan'ny amonoana tena aloha dia tsy maintsy makatsirony kely amin'ny vatatena ny kofoboay e. Ao tazomy tsara lovako azy izy mitsamy a. Tsy mahita ty izany tahaka izany ry kala fa mbay tany a. Tazomy tsara ry gila. Aza misy mihetsika. Ny inspekteur Joary manoloranareo ary basy tsy atanako ty a. Aramoka inonareo lareo? Attention razoky a. Tena kinga sady tsy nisangy ianao ny tifitrano lava sy gila teo fa fitaiko avy hatrany koa ty sipy ty fa mba jereo mibasiko eto amin'ny firifany ty e. Ok, aza tifirina izy ka. Oka marina e. Aleo izany tifirinareo fa aza ny vadiko. Ahoana? Vadiny lahy hoe? Eny e, vadiny fa aza tifirina izy rangaha. Ay ve solofo lahy e. Fa ahoana le tiany navelallandray a? Ka elisany tsy nahay namono azoko. Ary alatsao miaraka ny vavy mibasy eny an-tanany lahina inspekteur fa apokako avy hatrany ty basy manambana eto amin'ny lohan'ity sipy ty a. Alatsao moramora ary takao makaty amiko. Angany ianao rangaty a. Dia tandremo mifetsika reo mitsamo fa tsy mitsitsy zao banty zao a. Zay. Ary elary solofo. Alève ritadry dia efa toro-mafy ny tongotra aman-tanan'io inspekteur akaman'lahy io raha tiany lahy ny aveloma ny vadiny lahy. Ataovy tsara fatotra ho a. Angany lahy e. Fa niterenjavatra inona tany no tianao radely ny tonga ty amiko indray a? Sa nareo fa lany depite indray a dia nanenina tamin'ny vavabe nataonao tamiko tany Tamatavy? Sanatria dia sanatritra tsy ma. Hitako. Tsy ahoako velively izay falanianao depite ihany. Fa mbola nisy akanjoko adino ato. Ary akany amin'ny tanaraka koa fa nitidavy ianao mpanampy solony. Delphine, mbola tianao ange hay e. Everiko fa samy nentiny fotezitra sika tamin'ireny fifamalitsika ireny fa ankehitriny kosa inoko fa samy efa tony izany fotsika izany ka ho afaka hiara amin'ny tempo ilay fitiavana nampiraintsika hatramin'izay. Matoa ny saraka taminao dia tsy mitempo fitiavana anao tsony ny foko e. Ary apiditra divorce zao fa vo herintaona mahery monja ny nanambadiako anao dia tofoka amin'ny fanitsakitsahanao Dia mpitiro ary izay divorce fa tsy olan'izany a. Raha iray no lasa raha matoty folo ny manontany toerana. Fa inona izany hoe vadina depite? Ianao no efa sasatry ny niadana teo tamiko mahazo mandeha ianao hidirany manaraka rehefa tsy tamany. Andeha tokoa moa izany re matoa. Sady efa hitako koa ty ny akanjoko adino tato. Fa ihany taloha iza no tsy ato an-trano fa maika ahy e. Tsy ianao mipandony karama amin'ny fahazaha ka entiko any amiko izy. Efa noroako ny ala teto raha izay antanao radely fa tsy misy lako azy koa. Ndroanao e? Izany tokoa. Ka raha malaelo azy ianao dia tadiavo any amin'izay toerana misy azy ihany izy. Izany marina. Tsy maninona e.
ataoko izay hitana azy fa lasa koa e veloma ianao. mahalalaka koa ny varavarana fa mahazo mandeha ianao e. Veloma any amin'ny Sylvie sy ny namany ihany e. Fahaizako ary zany miandro zany. Andraso hoe tao Bernard fa misy inona ary? Allô, fa misy inona lityry Bernard a? Azafady manelingelina patron fa tena misy blème aty a. Fa blème inona indray ity zany a? Ay tsy matsy lo fa nitotona ty miaraka amin'ny praly ery dia nanarina anay tato amin'ny angara tato. Tsy lofo miaraka amin'ny polisy hoe fa ngany adala tsy maty fa hoana lity? Vao andeha mitany antiny any ny tonga tampoka ry lerony ary tonga dia nitifitra maty no nifirin'ny lerazoky inspecteur lava skila fa ianta kosa vao taziko sy nataoko otazy dia zany tsy nitifirany zareo ahy. Zany a? So fa tsingala zany dia hoana lity? Efa azoko mibasy le inspecteur sady efa nataoko tsara fatotro le ry fa niantso anao mba hanontany hoe inona no tokony ataoko. Tonga dia ovinohy faty any le tsy ho antahanta io a fa isolofo sy zany inspecteur zany atao vitorana sy fatory tsara dia eto miakatra aty azony lahy. Azoko patron voaray fa efa nasaiko niady lavaka solofo hanipazana amin'ny fatin'ny lava skila. Tsara zany fa ataovy ray lavaka amin'izy ireo lahy ny fatiny anta dia totovy tsara. Ok. Lasa metsika lesela zany ry solofo alaive ry breteria anjorotrano ry dia ataovy ao anatiny fatin'izy mitsamireo angana fa hovoloko ange ty vadiny laty aza vonona ho io tiana fa efa ataoko ange sitraponao marina ary anta ve sa io ntiana marina ny tena narany ty akizany laty ety ny ry raha antanirina ho ntiana ny anarany ka tena tsy ho lasatra raty Bernard ty tsy maintsy mivolony izay reto raha izao fotsiny izao izany efa sady vao ambany basy no mifaritra tany vosy vao tapim-bava ihany koa. Ambarapida lesy ry le ry fa mandeha fotoana ka mavesatra be agneny zalaray ity ka ny sandry lahy koa totola katsaka keliko midemery dia lahy ny atafiakatra azy ao anaty brety ao aingany mampalahelo ary vatoko marina iozatrozatra ery mampiakatra an'ireo faty anaty brety fa ao ny fatorako anabiako azy fa tsy vita ndrery io ary ianao raha zoky aza mampiresaka fa araka mifika anao ino ny vodim-basy aloha tatazo dia matory tsara amin'izay aloha tena torana mihitsy inspecteur nasian'le tsy vanina ny vodim-basy teo amin'ny lohany iny zay ary atseho aloha amin'izay mibirety dia ndao miara-mivoaka daholo tsika andevina ny fatin'izy mitsamy mari amin'ny lavaka anao dinilary aty raha zoky polisy ty aloha ny dodo eo aloha fa aingana be tsy aloha elaso mibirety ny lahy ty basy inspecteur ty aloha ataoko ambalahana tsara fa manana poleta roa voafahana amin'ity azaho lasitsika efa lasa ao anatin'ny lavaka zao mifatin'ny lava skila ary alohanina nitofana ny fatin'izy roa lahy ireo dia mandolia eto amoron'ny lavaka eto ianao raha sy mpanarahako azy mitsambo ireo mandolio tsy mibilagy nge zao bandy zao ay ty aloha veloma farany any solofo mandolia ary dia avie soro io sarim-bavany io ry solofo rapidapida lesy aza vonona re izy fa zany solony fonare dray tandremo mifetsika fa poleta roa voafahana ny ety amiko ndray ty firy zay reroko fa teto fa tsy maninona aleo zay raha maty feloma ianao ry solofo feloma zany faty malako tiako zany oaro farany za koa anaraka anao reo nytiana miara-maty eto tsika tsy tiany lahy ty ny atao fa zay baiko mipatabe anay melay alahy eo amin'ny vadin'lay eo itifirako ny lohany amin'izay raikama melao sa tiany lahy ny itifirako ny ratsambatany tsirairay ijalijaliny meloha aza tao an'izany izy ka sangana re solofo aleo zarero ny tifirina eto ampandoaliana eto
ary ao amin'izay anaty hitifirako azy eo amin'ny lohany ok, tsy tiako rotoko ny bala ny lohany famiangavy aho mba nitratra ny reny tifiriny. ay eo amin'ny tratra ny tena hotifiriko zao ary noho izy mba anakivaso ny lohany lahy zay ary raisy ty poleta ray ity dia tifiry eo amin'ny tratra ny vadiny lahy ka ny fo mihitsika endrena. Ohatra ny tsy ho vita mpangeny tifitra ny vadiko e. Sa pokako ty basy eto andohan'ny lahy ity dia avy eo aho manao izay tiako atao amin'ny vadiny lahy Arao raha izay teneny ny soloa fa tsy manina fa eto amin'ny tratrako tifiriny. Aingana lesy fa aza ilozana amin'ny dororo ireo ny fono akendrena aingana lahy ary ataovy indroa mihitsy. Eny ary veloma reo ny tiana vadisoiko any akorintsika miona. Aiza amin'izay basy iny dia avariana ao anaty lavaka ny vadiny lahy avariany tsara lesy dia ampandreo ambonin'izy ireo lahy eo zay ary mekara amin'izay lava ao anaty lavaka avao. Ale kosa andohalika eto amorony lavaka eto dia tifiry koa hanaraka ny vadiko e. Tsy misy an'izany lesy rekama fa zany vodi-basy zany aloha tatazo elatorana tahaka izao ny ilaiko rehefa tsy avela amin'ny patafinoana ihany. Rehefa avy eo manototra miadana an'io lavaka io fa mba hanjaraka indray izao mitona ny lasa inspekteur ery amin'ny fiara. Ataoko tsara fatotra sahala amin'ny inspekteur lahy aloha ary tiako amin'ny malina rerahan'ny fiara ao nareo mitsana. Tena mavesatra ihany ka ny mibata olona torana fa tsy blagy saika tsy tongako tato anaty malina rerahan'ny fiara tato izy mitsamona. Efa vao hito tsara ato reto fa aiza moa angady be lelina ny tofaka lavaka tsy ambadika atsy amin'izay. Hito eto ka ary aleo aloha hanototra lavaka vetivety dia hodina amin'izay fa efa miandry izay patabe. Ohatr'izay ary toa mifatin'ny lava sikina ihany reto anaty lavaka reto fa nakaiza mifatin'ny kiala ratsy iny. Fa ahoana koa ary izao tena mifatin'izy mitsamo marery reto hitako reto nefa hitako izao mihitsy ny tifirany solofo azy teo sy ny nametrahany azy tato anaty lavaka tato. Fa tsy maty ve iny sipy iny sa iza vetivety eo no naka mifatin'iny sipy iny tena fahagagana le tsy tiry Bernard marina. Zary tena tsy misy faty mihitsy na ny eto amin'ny manodidina aza ka. Tsy koaranga zany aleo totofa nyity lavaka ity dia mandeha fa taraika eto tsy miteniteny amin'ny patabe fotsiny rehefa any amin'ny tanàna fa manabe problème raha olazaiko aminy hoe tsy hita ny fatin'ny kiala anta. Mba mahita olazaina koa nareo monsieur le ministre ka. Aizany dia hoe victoire écrasante mihitsy ny fahalaniko député iny. Eny marina aloha fa vato kely fotsiny no azon-dralahy kandidany fanehana tamiko be vavy erery zareo tamin'ny propagande kanefa 5% de 3% ary 0,4% mba vato azony. Allô, mbola ato tena nandaitra mihitsy nitetika adiny atokontsika tamin'ny propagande aloha ary misaotra betsaka anareo membre de bureau tamin'ilay famatsiam-bola rehetra nomenareo fa tena ampy ny vola nampiasaiko. Marina zany ka tsy maintsy nomena vola toy ny mazatra kory zalahy responsable de vote sy ny mpanisa vapo fa raha tsy zany tsy nahazo ny 90% iny Merci beaucoup amin'ny félicitations atolotra Allô, mbola misy vaovao tsara be fanampiny koa ino zany monsieur le ministre?
ay ho zarena androany ny vidina bois de rose naondra antsika farany dia aiza ny fotoana ay any amin'ntsongli mahafinaritra mihitsy aloha ny miara-manao afera amin'ny eny sinoa namantsika iny oke ary fa misaotranao monsieur le ministre any amin'ntsongli zany sika miona no ty vetiny dranonatsakaina fa handray vidina bois de rose indray alaratsiny mangidihidy zany tanako izany marina iberinary angamizay tonga ao tokotany zay fa ndeha ho jereko kely hoe ay tonga alary bernary ary aiza izy ro lavolazany lano to tsy misy naizanaiza kory atao anaty automobile kalmy ianao patron fefa natoko ato anaty mahalary airaty zala fa avianao raha ijery aiza hoe reo izy mitsamo reo efa nitoraniko fa velona tato anaty malina tato ary dia efa nataony lafato maty mihitsy iny izy ro latato zany jereo re atlisy fa mivaloarika toy ny kovoan'ny parika ay tena tsy maty koa alary solofo ka tsy maintsy mailitsika ary patabe nafaty any lava sigila tany amin'ny angara rehefa tsy fidiny zany tokoa ary anta ve matiny lasoma tsara ihany io ny tiana ve ay moa zay le tena anarany bala robezon teo amin'ny tsy mifony ary efa any amin'ny vary tsy mifody iny fa mahazo mandrivon'ny vaty ianao patron tsara kosa raha izany ka ary nareo ro lareto koa alefako any ambondrombeany io fa aza mana tena novelona raha tsy manoro an'izay dosie mahakasika ny eferana taony rehetra azo lisany zany manontany anareo mitsamange patabe fa modinareo fanina fotsiny iteny foany rehefa mbola zavolaina tao anaty malina tao angambe eto makany amin'ny hevitra fitoerana entanany izy roa lahy aloha dia makanesy laho amin'izanao raha melo isika kely fa aveo sika manao encaissement azy oke ary pata mivoamoramora ao anaty malina ao zany nareo mitsamy ary tandremo ny fihetsika hafahafa fa tonga dia vitaiko amin'ity basy ity angany aoka lety zay bernard fa so mamy eo lahy mbola anadina azy ro lahy tsy amin'ny hevitra fitoerana entana tsy eny isika tsy taitra ianao patron fa reto tsakitsaky reto nge sisany akako dia ampy zay ary efa mba nataony lahy tsara faritra tsara moa izy ro lahy ao sao manaovina any eo amin'ny hevitra ny tanana azy eo napetrako tsara amin'ny seza tsirairay ao avy ry le rony dia nataoko tsara fatotra amin'ny seza hipetra mihitsy ny tongony aman-tanany aikosa andao amin'izay sika ho any ary rehefa afa-po elahy tena milay sady tsy naposiko ty ary ho zazany nalany depite anao ty patabe fa merci afa-posy tena voko mihitsy fa andao amin'izay ary tsika ho atsy amin'izy mitsamy dao ary letsy hitanao tsara fatotra ry zalahy sady ko olona be tsisy oatra izany ary nasiany latapom-bava koa ka izy ro lahy dray blème be raha vao afaka miantso vonjy eo reo fa enao nga ahoana patabe zany nanampianako ny vavany esory kely ary ny tapom-bava ny resahako azy amin'izay mahazo mikozy amin'izay anao pata manontany anareo ro lahy ary ka avalio tsotra tianareo ro lahy no velona sa ho faty valio fa azy ilozanareo mijery aho fotsiny tianareo ro lahy ve ho any ho velona sa ho faty ary mianan-kendry sy miavinaviny rehetra izany patron fa aleo ampinanky kely fa valio zany fantanian'izany le sorosolofo valio ary ela koa ra inspekteur rehefa tsy ikozy dia zany tatazo hoe zany koa mbola izy hovaiko kely indray ary ny fanontaniako ary tonga dia valio fa ataoko mahita loza eto nareo lahy rehefa tsy mamaly aiza ny toerana misy ny dosie momba ny aferana nataony lisany aiza ho any misy azy aiza fa miteny amin'ny vatao makazo ve le ty patron tsy valiany lisany mihitsy valio le ty fa aza mody mianany eo valio le ty jereo ange ty endrikareo lahy vaky avokoa na vava na orona
nefa mbola tsy miteny ihany. Aiza ho anina sy ny lisan'ny dosie mahakasika ny aferanay? Tsy miala mihitsy izany nareo lahy? De miala tsiny fa tena hita raharaha lisany androany. Amboary mihitsy ireo patabe rehefa miseho milay a. Mandehana le Tsiry Bernard makafira fipasoana any an-dasako ny tavanydreto rehefa tsy hiteny izy Sura mihitsy e. Aiza misy an'izany fery izany patron a. ao amin'ny hevitra mifanila amin'ny lakozia ao letsy faingany lahy. Ok pata. Zao fotsiny ihany no teniko aminareo lahy. Valo io ny fanontaniako dia tsy aninona anareo any. Ary tsy vitan'izany fa mbola ampitondraiko vola mody nareo raha manaiky hanomeny dosie rehetra any aminareo any. Ary ho tazontsika ho tsy ambaratelontsika. Ka hoana? Afaka miara-maky ilay dosie ve isika? Laha zao izay vola ilainareo lahy fa omeko zao dia zao fa aza matahotra e. Ahoana ho tsy teny mihitsy ve nareo lahy? Eny ary fa miseho mahazan-doha loatra nareo lahy. Ka dia ho hitantsika kely izany. Ka ty pata le fera tadiavinao a. Hitanareo lahy iny fera elektrika iny? Hodoroko amin'iny ny tarehanareo raha mbola iziriziry tsy teny nareo. Ko raha tsy tianareo endasiko amin'iny ny tarehanareo dia valio Moana ve nareo lareto atsatoy amin'ny courant eo le tsy ny prizin'iny ferindry Bernard dia aleo afana mivaivay mihitsy ho hitantsika kely ny mamafavandreto. Efa manafanazy avy hatramy mihitsy io patron a. Fa alohan'ny pasohanao ny tarehan'izy mitramy amin'ny fiera aloha dia aleo ampinanika indray raha mbola tsy mikozy. Iteny ve sa tsy iteny lisa mitramy Oka le tsy fatao mononmonona oatra miteny ty inspekteur ty izany fa tsy fantatra elazainy. Mitenena mafy lesy rapirafa aza mibitsibitsika eo No molongo mivindina be na sy ny lady totondry teo ka mila tsy asokatra ny vavany. Inona ary ny tenen'ity inspekteur ty izany? Teneno ato am-pototsofokato letsy fa tsy reko mihitsy ny feon'ny lahy. Io fa tsy afaka le ty sofiko fa pitoany mafy maty le ty ary Bernard Aza manaiko tsy ela rapira. Aza manaiko sao tena tsy miala mihitsy ny fon'ny ty marina na dia taroana aza. Miala le ty maty le ty ary Bernard marary aho loza fa tena afaka tateraka mihitsy ny sofin-drapatabe marina. Tena grave ty. Ny sofinao koa ngery patabe nataonao nanakaiky ny vavan'le ry mihitsy tena niala ny sofiko. Alaivo le tsy ho feramamay dia pasohy amin'iny keo ny tarehany aingany lahy maty ary sofiko marina. Tena tsy anatsofina ilantsony ahy zany. Aingana ho lahy tonga dia petao amin'iny feramamay iny tarehany fa aza misalasala eo anaty tya. Samy fieramamay izany kosa ary ny lahy ry inspekteur fa miseho azo be atoy lahy. Maty loza fa tena ny potehany le tsy vahalahary tia fera tokoa tarehan'ny inspekteur marina ary tena mitsovaka mihitsy. Baradaka ihany lahy rehefa marary ka hanome ny dosie tadiavin'ny pata ve lasa tsy amme. Mbola tsy hiteny any izany lahy. Tonga dia petao amin'iny fereny indray ny tarehany ilany le tya rehefa tsy teny izy. Mokanareo izy moka fehfampy izay Ary to lasa nyteny tamika teo le taritiry patron Ka raha tsy tiany lahy ny pasohan'ny Bernard ny tarehan'io polisan'ny lahy io amin'iny feriny dia manaiky aingana ny anoro sy hanome ny dosie ilaiko tsy manana an'izany dosie makasika ny aferanao izany izay inona azoko tenenina aminao eo? Ka vendrana zany ny fiheveran'ny lahinay ary tsy malala fa ela mihitsy no tena mpamoaka lahatsoratra ny gazety mitsikera isan'andro ny atokonay ary nanao fanadihadiana izay aferana ataonay. Ka raha tsy dia hita angano toan'io polisy io lahy dia lazao izay nasiany lany dosie mirakitra ny fanadihadiany lahy rehetra. Lazao
Tsy manana an'izany raha tsy mafany afahanao gazeta hafa ianao manontany a. Tonga dia beton'ny Firakoletser Bernard nitarihan'ilay aminy io fa sady tsy manaja ny mahadepote any be vava. Zany koa ary ny anjaran'ny lahy raha solofo ka mbatatesa ary lery Ay, maty zany lesiny ny anaka amin'seho amin'ny lahy eo. Mbola aiza ny anjohan'ny lahy fa vao manomboka io ikainy ny bokosité an'ny lahy mihitsy zao ny simba ko inona tsony ny amin'ny lahy. Ay, tena mijininika be ange patron zany raha mivoaka amin'ny sofinao zany sady toa mivaly mainty hatramin'ny endrika ao. Marary le tsiary Bernard manay tena mila tsy ho tatiko zany fototsofoko zany. Tena andao mihitsy aloha patron entina aingana any amin'ny dokotera ianao fa sao dia ho fatin'ny fahaverezany rabe eto mbokozy ela ihany zao ry inspecteur no nanala ny sofiny teo. Pedao Firaniko letsy ny latarian'le fa izy ihany nahatonga ho bory sofina toy izao aza matahotra ianao pata fa ataoko tsara dilotra mihitsy ny tarihan'le ty andrenesan'ny fangiry firiana toanao zany le tsy mifiera mamay aminy raha zokim-piraka mba hereto kely Ay, zay ry Bernard nepaka mihitsy ange ny tavany okzay torana mihitsy mariny ny inspecteur fa mitadinina koa eo lahary sy lofo sa mbola tsy ampian'la koa ny an'lahy. Okzay le tsiry Bernard fa andao aloha eto any amin'ny dokotera. Ay, efa natsary teny sy inspecteur. Nanahoana zay? Marary ary zay nitavako tena mangirifiry mila tsy ho zakako. Tsapako tokoa ny fangiry Français fa ny aza nila takolako fotsiny nidoran'ilay tsy valahary reny fera teo na nay tena mafy tena reny haiko mihitsiny maika fa ny anse visy havanana be zao. Tena marary ary se inona nefa ny hevitra sika ro laty fatotra mafy amin'ny sezany avy na tongotra na tanana sady seza vy fa tsy mba hazoazo petahana akory dia andro fahafatesany eto ve tsika ka atao ahoany sy ho fatifaty foana akory tsika fa ho faty ho an'ny tanindrazana tena tsy zakako ry sy mahita sy mijaly toy izao ka aleo ihany eketsika izay tadiavin-dratsima fa raha toy izao tena samy ho fatiny eto tsika mitsiry solofo aoko se tsy anaiky anome izay tadiavin-dratsima izany adino se ve ny pilany nefa nomanitsika hatrany am-boalohany tsy adiniko ka fa ny fahitako an'ity ratra be mazo anse ary mila fitsaboana maika amin'ny mahatonga mitady hevitra mba ilany eto ndao se mody anaiky amin'ny dosie tadiavin-dratsimitsika afahansika amin'izay mba hitondra azy aka n'le dosie dia eny an-dalana sika nivadika aminy sy hanao izay fomba afahantsika mandositra tsy ho tsy manan-kery adina amin'ny raha tsy maso Bernard tsonitsika sady ry zareo manambatsy raha teo fa aleo ny pilanitsika ihany no arahana ry se sady efa napositsika neny fivadiky ny rasa tahaka izao ka nahatonga antsika nanao plan B ekeko fa misy plan B inspecteur saingy ny hahafaty anse kosa tsy ekeko zay ire anefa tsy misy hamantarana anse tsony ny tavanse mivoadra daholo na tata maso na orona na vava nitare mahay mitsovaka tanteraka tena mila fitsabosika mitovy ihany ane tsika rolahy tsy hitanse mantsy nitavan'se misondrabe io no nidaroka azy vomy teo ary nitavan'se ilany koa nidoran'ny Bernard tamin'ny feraka sy mba misy nyendrik'se fa nakaiza aloha ry zareo teo fa tsy nisy tsaroako tsony tamin'izaho torana teo lasa nakany amin'ny dokotera ny tsabo any sofin-dratsima hoany nanao hémorragie be mantsy ny fototsofiny ary mila ho safotry ny fanaintainany sy ny fahavezany raha tsima ka nitarena tamin'ny Bernard hoe entina any amin'ny dokotera ay ve raha tsy manodrididrina rary no tsaroako farany aloha fa dia tena tsy namelanse mihitsy raha tsy afaka tanteraka ny ravitsofin-kakeriny bory sofina mihitsy raha tsy many fa asa raha mbola ho voapetaka any amin'ny hopitaly any ilay ravitsofina lanse fa nentiny zareo any
tsy maintsy mbola iverinito ireo ny anery mafy sy ampijaly antsika ary anao izay fomba rehetra nikitsika hitondra azy akan'ireo dosie ilainy ka vonina hiaritra hatramin'ny farany ve sy hanatanteraka ilay plan B nomanitsika hatrany am-boalohany. Tsy fantatra mantsy fa mety ho fahateto mihitsy tsika vao tanteraka iny plan B iny. Efa nisotrony aleko maty ary se mba anatsika fonana ny aferan-dratsy masony forongony a. Eny foikony aiko raha izay no ilaina ho an'ny fireneko. Ere Zorsia, sofa adin'ny Bernard noho ny fahamaizana angamba nanampimbavatsika roalahy ka mba nahafahantsika ny resaka. Izany tokoa kanefa aok'izay aloha fa ohatran'ny nisy olona tamin'ny manatony izany. Ka ahoana ry izy mitramy a? Mbola iseho mafy be ihany lisan'ny reto sa anaiky hitondrahaka an'ilay dosie ilay mipata be anay any amin'ny toerana nafianan'ny lisany asa? Zao pata be mbola tsy navelan'ny dokotera hivoaka any amin'ny hôpitaly sady namono ny ravitsofony noho ny kaikitra nataony lahazy ry inspekteur. Moana ve lisany ity sa tia basy ity ny ampiteny any lisany e? Raha hitondra lahy tsangatsangana dia vonona izay e. Fa raha andeha hanome an'lany izany dosie izany dia aza manantena nifina koa aniry. Zany vody basy ary aloha tatazo fa tao miseho be taim-bavy ela zany e. Mba fantatry lahy moa fa me patron baiko anapitra ny datin'andro ny lisany rehefa tsy anaiky anory sy hitondrahaka an'izany dosie rehetra izany lisany. Ka inona ny andrasan'ny lahy fa tsy tonga dia vonoana ity izay ary Bernard e? Manamora ny asan'ny lahy nge izany e? Tena miseho favy mihitsy masy alatiry sy lofo iny amin'ny lahy e. Ary zany koa mpanapiny le ty e. Oreraka eo foana le tsy lahy fa tsisy anaiky ny sitrapony lahy eto Ary eo koa fantatra lahy fa efa vonina ny ho faty izay ka sao ho lany fotsiny eo ny fotoanany lahy. Fa dia inona mihitsy no mampiziriziry anareo mitsamy reto e? Bobe mihitsy angano ny kandrahan'ny lisany sa tombontso goavany inona no natenain'ny lisany no samy varitra ny ataka izao mihitsy? Ny famongorandreo be kibo tsy maty manota tahaka ny patron ny laly ity ny antony raha tiany lafantatra ary le vendrany ity fa iza ny lazainy lafa vendrana? Iza fa tsy ela mivelona amin'ny asa maloto rehetra mpanaovin-dratsimy io e. Amin'izao fotoana izao anga le ty misy an'izany asa maloto sy madio izany tsony fa rehefa saosy dia saosy lisa mihitsy ny tena vendrana satria efa nitambaza mipata dola be mba hanome azy ilainy dia avelan'ny madidio kanefa miavina. Tsy lisany tsy tia anakarena ve ny vendrana amin'izany e? Tsy mitovintsika e. Afinareo mivarotra ny fanahinareo amin'ny vola sy matika ny kely toy ny amalina. Hany ka na malagasy iray raha miteny izao aza dia sahanareo alatsaka ny eny noho ny fitiavam-bola ihany. Aza be tatasika eo lary lery fa hanome an'le dosie fotsiny ve lisany sa tsy hanome Zahay lesy tsy hanome fa ataovy izay ataony lahy. Tena izay kozy lisany farany indrindra fa elary sy lofa fa elao no tena nitsikaraka nanango-bavao tetseroa momba ny afiarahan'ny-pata be. Miala tsiny lesy fa tsy mahalala an'izany Aza modikisa lesy ry lery fa haiko anie mampanaiky mora foana ny lahy e. Za lesy tsy hanaiky ninninona ataony lahy. Ay izany ny vavany lahy. Jereo kely ary ny anaovako an'ity inspekteur akaman'ny lahy ty. Marary ny tongotro. Fa manina ny tifiry lahy ny tongony? Ka manaiky amin'ny an'le dosie ve lisany satsy e? Zany eo any me mipata baiko anapitra ny datin'andro ny lisany rehefa iziriziry lisany e. Dia ahoana izany inspekteur? Zany loatra ny ese marina e. Tsirisia, aleo ilay io anao izay ataony eo fa tsisy hanome an'izany dosie izany eo. Aza dino se ilay resantsika. Resantsiny e? Tsy misy adalainareo mitsamy eto fa izao no izy ry solofo manaiky anoro azy misy an'le dosie ve lahy kako azy andray masa hiarakitsika mitsamo. Ahoana manondro eto amin'ny lohan'ny inspekteur anie basiko ary tsy mibolagy amin'ny lisany e. Inspekteur, tsy fiko faty angesy e. Aza manaiky ry se aza mamaly azy akory. Manisa telo ary solofo ka rehefa tsy hamaly tokoa ela na tsy mety anaiky akatsika an'le dosie dia atao velomy ty pirahaka amaly lahy ty. Ka ahoana levitry lahy? Tsy kozy mihitsy ve? Eny ary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Mbola tsy mikozy ihany ve tapitra nisa le ty Bernard, dia sahany lahy tokoa mantsy ny namono azy a. Tena maty inspektera marina. Joary sakaizako. Tena tsy valina ity lahy. Nahoana vonololahy izy. Tena tsy valina hoa. Inspekteur Joary, dia maty tokoa mantsy maty ho an-tanindrazana. Eny matokiry se fa hotoizako ny ady efa natompontsika na hoizako ny aiko aza. Vita avy eny ranomasina latato ry solofo na aleko mihitsy ny sitaka nanalazy kely fa mahakamo amin'ny mihaino toreoreoan'ny latato. Mbola ho avokoa ny anjaran'ny lahy fa za maika sy aho hoe fa inona le ty nidiran'ny vitsika amin'ny petrôla ela mifatotra sy maratra indray ve no mandraho anahy. Ny tena marina dia tokony anjara alina indray izao nyvitaiko saingy tsara vitana aloha elahy. Tsara vitana amin'inona? Vao ny antso telefonina teo padabe dia tsy navela nofonoko indray elahy sady nikiry nivoaka ny hôpitaly Itsabona ny sofiny izy ary feny an-dalana katy. Tena mahery vitana aloha elahy ka. Efa tany amin'ny resto elahy no mivonona nefa tsy maty ary vao ikasa mono any lahy dia nisakana amin'ny padabe indray. Tsy misy maty amin'ny andron'izany le ty ary zao ny tsarovy samy hitsinjanona fafontsika rehetra. Tsy miady amin'ny pesiko izany moralin'ny lahy izany fa raha za lesany teo amin'ny toeran'ny lahy dia naleoko na mimesy dia davy ny padabe sady nandray ny sosomeny izay inoko fa tena dola be fa lisany tena miaka fitiava-tanindrazana ve le ty avoky sa velona fa boby ihany amin'izao fotoana izao mahavelona. Moa lety za mba toe-tsainy lako. Ndrisy fa maro mihitsy ny gasy matim-bola sy voavidin'ny vola tahaka ny lisany manomboka any amin'ny mpitondra ka hatrany amin'ny voaka madinika dia matim-bola sy voavidy vola avokoa ny betsaka ankehitriny. Lahy mihitsy ny tena bantsanana ary lery ary izao ny koziko amin'ny lahy tsy mibilagy amin'ny lahy tsony ny padabe raha tonga eo fa tonga dia manekezay koziny raha mbola tiany lahy no velona. Aleko le ty maty manavitra amin'ny fireneko toy izay velon-dratsy namadika azy tena miseho be kokoa mihitsy matsy lahy ty ry solofo sady izay miditra ny trano izay mihitsy patron ka miomany lahy hiatrika azy dia manapoza tsara fa tonga dia direct any akoatra lahy raha manadala ny lohany eo. Aleo avy izay ho avy lesy fanatrehana. Ny ariko na ny vadin'ilay efa matsio inspektera kaman'ilay efa glio aza very le ty dia mbola iziriziry ihany lahy tena mitapy lahy. Ahoana ny tiany fandehany ato ry Bernard mandrosoa ianao pata fa teny efa lanaiky mihitsy amin'ity bany ity mbokozy mbola tsy mety milaza izay misy ilay dosie momba ny efiranay foana ve lary solofo ary tsy manaiky ny hitondra amin'ny Bernard mihitsy akazy ono tena manaiky apatabe fa mahafava mihitsy le io efa nataoko daholo izay fomba rehetra ny akendry zalahy noro azy misy an'le dosie na hoe hitondra akazy fa taim-bava be indray no natondry le rony ahy. Dia ny vonono lahy zany ty polisy ty ny fitaiko araka ny baikinao fa amin'izao soy fotsiny ary efa saika mitany amin'le ty koa fa ino ny sakananao iny. Bon tsara nataony lahy ary meo any basy any amin'ny lahy fa vitany anjara asany lahy. Ty patabe mibasinao misaotra le tsy ry Bernard misaotra betsaka ta amin'izay rehetra nataony lahy kanefa tsy maintsy misaraka eto ny diantsika. Ary patron za indray ny ambananao basy patabe fa ahoana efa betsaka le tsy ny aferako fantatra lahy ka miala tsiny fa tsy maintsy hampanginiko amin'izay lahy. Oay tena maty tsy tradrano marina jiolahy tokoa tsy matoko jiolahy dia vitanao raha tsy manana mona amin'ny Bernard. Vitako le ty satria tapitra ny lako azy ary ho fahataka azy sy inspektera koa lahy raha manadala eto.
ataovy izay ataonao raha tsy mafa tsy misy atahorako izay fandrahonanao any a. Mba azo voafanangely ity eto amin'ny lohan'ny lahy ity fa tsy misangy amin'ny lahy e. Fa mifiry aloha izao andro izao e. Inona ty nidirany io raha amin'ny dosie tadiaviko any amin'ny lahy? Sa ny alavirany lalana akanazy no eritreretin'ny lahy io? Han? Ny plan B anay sy inspecteur ny eritreretiko monsieur le député Ratsima raha tianao fantatra. Plan B? Amin'ny 4 ora arivo izao ka plan B inona no tiany lahambary? Amin'ny 4 ora arivo Fa lasa adala ve le ty sa mody adaly e? Ora fetombo amin'ny plan B anay izao amin'ny 4 ora izao Ratsima. Ary fantatro fa efa mipaika araka izany ny ora fiafaran'ny tsy mahamaty manotanao. Zany tokoa ka ny any akady indray no manofa lamba. Lamba vahoana amin'ny fahafatisana eto indray ve le ty no andrahoana amin'izany plan B andisany izany a? Tsy mahalalanga elahy. Izany député Ratsima. Manenjika aliko izay manenjika ary mahita faisana izay manotoana ny tombontsoako sy ny voninahitro. Ananako ny vola, atoko matanjaka na toko misy ahy, ary sakaizako avokoa no manam-pahefana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka iza moa elahy no ahatohatra amin'izany rehetra izany? Zany solofom-panao gazetana nadiady ny afera malotonao rehetra ary anatsikafon'izany sy hamarina ny asa ratsinao. Dia zay elahy mpanao gazety kely io ve? Toy ny parasy vohitsako mbela zao ka izaka ny tserany ain'lahy mba lazao akely hoe ty plan B ny lahy mba henoko alohan'ny andefasako ny lahy any ambany rangolahy. Tianao fantatra? Tamin'ny 9 ora maraina za sy inspecteur ny ala tany an-trano ary talohan'ny alanay dia efa nampidirina any anaty ordinatera daholo ny dosie tadiavinao. Voarakitra amin'izany avokoa ny afera bois de rose, volamena, sokatra ary ny kolokolo sy ny vonona nataonao sy ny akamakamanao rehetra. Izay efa vitanay lisitra ihany koa. Ko maninona tsy ndao alaitsika izany e? Tsy mila mahakasy sika fa efa niparitaka any amin'ny internet ary azon'ny olona rehetra jerena ny raha malotonao e. Miparitaka any amin'ny internet hoe ny aferanay rehetra? Voalaza anao Ratsima. Efa voaomana sy voarindrana mialoha fa raha tsy tafaverina any an-trano izay ao anatin'ny adiny 10 dia anao diffusion automatique ny asa ratsinao ilay ordinatera efa niprogramenay. Tsy azoko. Fa inona le tiany nataony lisany a? Aona koa izany? Aleo fa hojereko izany zava-doza izany hoe. Tamin'ny 9 ora maraina no natomboka ny compte de bourg amin'ny ordinatera ary tapitra amin'ny 4 ariva teo ny adiny 10. Ka jereo ny amin'ny site internet na ny tranonkalan'ny vaovao mafana.mg ny momba anao Ratsima. Izay ilay plan B raha tianao fantatra. Tsy any latsony ary soloa fa atao veloma ny tany. No amaregny tokoa fa hay tena naparitaka lisany tamin'ny internet ny afiranay rehetra ary efa resabe any amin'ny Facebook amin'izao fotoana izao. Noho izany dia tevonanao izany sa andray izany antso izany ianao? Allô, monsieur le ministre? Eny tokoa vao avy nijery tamin'ny internet mihitsy aho fa naparitaka ilay totombitany tamin'ny internet momba antsika rehetra. Na ny Facebook aza efa miresaka azy e. Tena grave be tokoa. Aiza daholo izao ny ekipa rehetra? Miparitaka tsy misy hita very zalahy? Ary ny président tokontsika aiza amin'izao? Efa tafavoaka any an-dafy ve? Fa aiza Marco zao e? Efa any amin'ny aéroport Ivato sady ve? Ay mbola ao anaty fiara. Andraso fa ho avy aran-dosotra aminareo koa monsieur le ministre. Vetivety foana marina e. Allô? Fa ahoana e? Misy mpitandro filaminana hoe manaraka anareo? Feno zandary sy polisy ve manerana ny aéroport? Sakanan-dralahy zany nareo? Osamborona hoe? Allô? Allô?
tena tapaka marina le antso voasambotra ny mpitandro filaminana angamba zalahy teo fa za koa andeha hanavitra aina ka noho izany solofo dia aza misy mihetsika ohatray marina ny ex-agent de renseignement delphine eo anivon'ny gendarmerie tsy manoloana anao ty raha tsy ma ary basy voafandry eto an-tanany zandarina makoreto fa mitandrema ny fihetsika ex-agent de renseignement delphine hoe izy indrindra ndre matora tsy madepute réélu ary apetra moramora iny basy iny fa tsy misy misangy aminao reo zandary miaraka amiko ireo a aizy e ka efa zandary mpanaovana diadiny ianao e vadiko inge ianao ry delphine ary fantary fa manana immunité parlementaire zao lehilahy zao voalohany dia tsaroa fa tsy vadinao ntsony a ary efa talohan'ny vadintsika no agent de renseignement de la gendarmerie fa nafenoko anao zany sady ianao koa variana amin'ny politika raha teo ary mba iza koa izay mandady arrestation anareo manana immunité parlementaire nge ahy e fa iny ty taratasy fahazondalana isambotra anao ty tonga dia batao rojo vy ro zalahy fa ely zany a immunité parlementaire fangamo ianao député en session na aperinasa ka tsy azo samborina sady eloka ambodiomba nge zao ataonao zao e iza namona amiperinasy ty polisy ty tsy flagrant délit fa légitime défense ny ary delphine nareo ange tsy mahalala zay niseho teto ary tsy mahana prova akory tamin'izay nataoko e raha pirofo ny tediavinao andriamatoa dia ity miditra ity indrindra izy manosoaka ireo nytiana ary izy indraindray tompoko ohatray marina io nytiana na hiantana sainao finomiperinahitra ty mahalohana anao ty ary tsy maty fa velona somatsara andray solofo to misy ratra sady fendrantare anao ary to maty koa inspecteur tena lehilahy tsy mifahitrofana raha ianao raha tsy ma io nytiana tonga ihany ianao tsy maninona ka ary ianao tsy misy atahorana ny amiko ka marina fa tena narary sy nahasafitra ny tsifitra nataonao teo amin'ny tratrako iny nefa soa ihany fa nisy an'ilay akanjo sy laitra mibalarososina nomenao sy inspecteur nanaovako anaty blouson raha tsy izany efa maty a fa tsy inspecteur maty koa ny lozako andray rery inspecteur ay nareo reto zany efa volo ny fandray tendra hatramin'izay fa zany tsy nahalala tsy nahalala tokoa ianao raha tsy ma satria tsy fantatrao fa hatramin'nisy iny ny tiana tao an-tranonao dia efa nyfandray tsy fitapaka tamiko sy inspecteur izy tsy fantatrao fa feno kamera kasena fa ka tsary sy feo miafina ny efitrano rehetra tao amin'ny vilanao ary za sy inspecteur no nampanao an'izany an'io ny tiana ka hita naisiriana tany an-tranon'ny inspecteur avokoa ny nataonao sy resaka ataonao ato noho izany efa hainay fikasanao ampamonan'io ny tiana ka nanomezanay azy gilet anti-balle talohan'ny hitondrano azy ovinony Bernard Tary amin'ny angarana ty ala fanafenanareo andramena ary tsy fantatrao koa fa na mibokotra akanjoko na ny bokotra akanjon'io ny tiana dia samy misy mini caméra caché avokoa naka sary izay rehetra tany ary mbola io inspecteur novonaonao io no nampanao an'izany mandriam-piadana ny sery inspecteur Joary ary togina tony sifotra nalandoa aty raha tsy maka tsy mahavaly tsony sa mbola mila pirofo bebe kokoa asy hoy azy kely nge akiry io ny tiana ny sary sy fiaoandra tsy mahavoatahiry ao anaty ordi portable iny ho jereny kely a oke oka fa resinareo ndeha atao izay efa narahana ry zareo ohatrinona ny vola ilainareo tsirairay avy fa omeko na ohatrinona na ohatrinona mifonare nitahaka anao zatra kolokolo no azonao fidiana vola raha tsy mahafaty izay reto mihitsy zany moa handray valinasanao ianao fa ela ntoratorana ka na vo masonangatra misaotranao indrindra madama napetrana any mivady taty an-tranonao ankoatra ny fanampianao tamin'ny fitsaboana teny amin'ny hopitaly tsy misy tokony isoranao zany solofo
ianao ary nisaorana noho ny asa vitanao sy inspekteur ary indri koa ry ny tiana isaorako fa nahatoky asy nandray aho toy ny zoko vavindry sova voatahiry-ndry numero telefoniko ny antsondry ary efa afa nandositra vitary analana amin'nonandry ie marina izany madama raha tsy hainao dia tsy nahita olona ho azoko nytarenana sy nandray aho sady vo maika faly tamin'ny ilazanao fa efa sandahatra mpanao fanadihadiana miafina ianao ary fitondranao afony mbola tany amin'ny vilandra-tsima dia tsy fitondrana piasa fa tondra vavy mifanampatsiny aminao ka mbola isaorako anao izany dia aza toy madama izany tsony ry ary izy roa fa efa toy ny zao dahako sy rahavaviko ingenareo atso amin'ny anarako amin'izay aho fa izay izao no tiako ny teny alako tsy ny solofo dia fahatarany fahatongavana isambotra ny ratsima ka nahavitanina mona ny inspekteur zakaizanao atao hoana fa matina vita tidy izy ary raha tsy nisy azy koa nampetrana sy nanampy ahy tsy nidoboka mponja tahaka izao ratsima sy ny firongony rehetra ie dia efa mazava sy mifarana treo izany amin-dratsima fa ny mombanao izay nasainy novonoana nefa tsy maty mba aza vao amin'izay ry solofo eny tokoa fomba tsotra ry fitain'Andriamanitra ny tsy nahafaty ary izy mirahavavy aho tsy izany matiny hitsahan'ny Bernard tamin'ny fiaran-dratsima fa Danibe ay ve ka Danibe ny maty fa tsy ianao hitako izy ny tsy mipoitra tsony izay roalahy moa mitovitovy habe ary ny lohany potika ny fiara raha teo ka tsy nisy namantarana azy teo ampisotrona ranom-boankazo tao amin'ny resto falehaka no niditra nanatona ny latabatra nisy ahy Danibe ary komandy zava-pisotro koa izy dia nanakadresaka tamiko teo rehefa mifampiresakely izay dia nolazainy tamiko ny fikasandra-tsima mamono ahy noho ny fananako dosie momba ny afera maloto nataony tsy tantiko koa i Danibe ny nataon-dratsima fa nadalainy ny vadiko ary be vokany ahoana tsara izany very solofo be vokan-dratsima hoe Clarisy vadiny Danibe tsara ho an'iny marina ny gadra toy izao ka ary izay Clarisy izay foana tokoa dia Sylvie no eniko fampiantso telefona tamin'ny matetika tamin'izany asa tao amin'ny vila ataovy izay avaky-patsilany afera maloton-dratsima rehetra hoe Danibe tamiko fa vonina aho izy fanandrina amin'ireo mpikaramany hamonanao avelany aho nakao amin'ny toaletin'ny resto izay roalahy ary mifanakalakanjo ary izy nivoaka mialoha sady nanantena fa ahadykorakoro samy lehilahy ny miandry azy satria nianatrara marsio ny izy ka tsy matahotra saingy tsy napozany fa nifao amin'ny Bernard tamin'ny fiara izy ary no hitsahany tamin'ny fiara satria nihevitra ry Bernard fa izany nivoaka ny resto fa tsy Danibe sady ny andro alina raha teo ary dia nifatony Danibe izany ny teny amin'ny tranopaty sy ny taomaniko raha vao nahita ny akanjonao natao aingana teny amin'ny fahasambahiany teny an-janahary koa moa fandevenanako loza marina ny fiarah-miasanao sy inspekteur izany no nahatonga mifatiny Danibe teny amin'ny morgue sy ny sisa rehetra izany tokoa ary teny amin'ny inspekteur koa no nipetrahako sy ny afenako atao hoana fa tsy afaka no teny an-tranony arontsony aho ary soa ihany fa azony inspekteur mialoha tany an-tranonay ny dosie momba ny afera maloton-dratsima talohany nandoronitra zalahy tsy matohatody ny tranonay fa ny tena mafy tamiko dia nahazany eo ny tena tsy nanan-kialofana fa samy vadiko boribory izahay ary asa izao izay farahnay ny hafaranareo roa tsy aiza akory fa ato amin'ny andra tianareo efa mpiavana angeo asika tsy alalay fonosana atao fary izay ry Delphine na hoe ho saritiavina atao landy-mohaka saingy sao tsy mety raha ho velom-potsiny ato aminao jireo kilany reto zafady hoe ary to fanendrena ho mpitatana ny orinasa import export andray marina fantatro fa nianatra momba ny commerce international sy gestion ndry ka tsy nisalasalana ny endrindry tantana ny anjara orinasako tamin'ireo ny fampizarana isy ratsiny dia tsy hitako tsony izay ambara fa tsy ny fisorananao mitafitafina no miasan'ny vadiko ry Delphine koa dia aza maika nisotra ianao ry solofo mba hajereo koa ty taratasy rakia fa ny vadinao mbola variana mamaky ny anjara aiza hoe
ay fa nyendrena ho taliana famahom-baovao amin'ny gazety sy radio ary tele anao madame Delphine. Any am-piasana tsy maninona raha ataonao hoe madame Delphine fa ato an-trano Delphine fotsiny ho aho. Izany ve ry solofo ao e? Oay, tena lasa directeur de rédaction gazety sy radio ary tele marina ny vadiko. Tena irak'Andriamanitra hamonjy any amin'ny vady ianao Delphine. Tsy taoko intsony izay lazaina any hafaliako ary misaotra indrindra anao. Izany tokoa. Ary izy tompany hitahanao an-trano fa fanavotanao anay izao ataona izao. Tsy vitany hoe nampiatrana anay teto ianao fa mbola toloranao asa hivelomanay izay. Ka anareo roa koa aloha tsy avelako ialeto amiko raha tsy efa mahavita trano ifindranareo e. Ary raha ny asa omeko anareo indray valy sosahazanareo ny vitanareo tamin'ny firenentsika satria raha tsy ny nataonareo dia mbola niriry tany raha tsy masy ny namana izay mpambotry firenena amin'ny afera maloto sy ny fanondranana tsara-dalàna ny rem-pirenena. Tsy ratsy daholo akory ny mpanao politika fa misy ny tena tsara fa mbola maro anefa ireo ambody mitafy janak'ondry tahaka ny Ratsima ary mirehire fa tsy maty manota. Tsy maty manota. Nosy roatany Axiel. nola loviny Aina Tsaroy. Nayaravi niaraka tamin'ny Axiel. Tokodrareny Daniel. ary Ando Arinjaka. Nandray feo Roberto. nandrindra raha teknika Sarobitsy Stella. Pamikotosa Fahatra nasaina.